milanao ary ho finaritra ny fandaharanao miaraka amin'ny Mikael mpanjaka ny fahadiovana. Sefopoly tantara mitohy nosoratandra tsy mandresy Jean-Honoré François na Ramasy. ho velomin'ny Sylvia Randrinatoandro sy Nanja miaraka amin'ny Zoma amin'ny Rino, Nofy ary Fetra Sarobidy. mandray feo mamiary vony, mandritra raha teknika Aro, manatotosa Nanja Razavin-drakoto. Valetsy Robaeva Sara nga mbola mianatra. ary ampianarana lesona fianarana lesona fa tsy aty an-trano. Mba moramora rangaty fa efa alina io andro io e. Sady trano mikatona fotsiny io. Sa efa nodinao izy teo Maefa? Olona tsy fantatro raha fidirana trano io verina eny dia ny trano ny avela ikato-potsiny io. Valetsy venona mampidogizina lisana eo fotsy a. Marisa telo a. Efa tsy amoa dia tsy maintsy voatery hiditra fampiasa-kely a. Isa ry amotana. Mandehana sakafo ivaravarana io Maefa fa sao dia tonga amin'ny telo fangady eto ka hikakan'ny olona eto tsika. Rony aviavy. Maefa Asa aloha rangafa efa hamono tena anay a. Fa ilona letsy dia tonanao ty a. Azy tiana aloha fa misy zavatra mbola anrako alina vetivety. Ividiano dia mibota tamora lody be ambadika eto aletsy a. Dalina fainga fa avy ato toizana fianaran-desona. Raha tsy anontso moa dia tsofoko rano. Votsy amin'ny valena. Nareo kosa veranga nandalo toa ihany dia naninona raha tonga dia mividy fa tonga ty indray vao aniraka an'izany fatitokanareo izany a. Maninona tsara hoe le ty le bady kely ty. Fatitoka hoe. Izay nga narangaty ny vola fa tsy. Avy reny kely retsy le kozila teo fa za mantsy tato ato la azotra mariniriny zay ihany a. Fa tsy ho vidiana ve ny tokanareo e. Ka tsy amerina le tena teo so zala. Andeha hiverina anao revision raha tsy aniraka indray nareo a. Mabala elo aletsy zany toetsay lazatra lava kely. Zanako kely lahy Asa ilosanao manao ranomasy toka eo fotsiny rangaty fa efa alina eo io andro io e. Le zaza efa hoe andeha nefa ianao indray tia noatra ny tomila vaniny eo. Mamadana rehefa vady elahy miresaka tsara betsika dia tiaro boby vaitsily a. Ataovy dia mibota dia tsaky zay mba hita lailay eo ataovy gala dia frian'lamandroso verina dia mandrato dia aza doloana letsy ry zany ry malala mitondra sora tovy verena efatra zay angamba malakilaky zany zanako zany fa matiny etaety dadanao. Malakilaky rery Maefa fa makianao revision koa ane enao e. So ho tapaka eo indray io jiro io. Dia le stage lava efa tsy ti ainany ity. Sady indraindray adiny 4 vao miverina. Indraindray mipika dia miverina, mipika dia miverina manoatra noho ny jiro krismasy. Ny fanadinana efa akaiky, ny azo ny toka efa ho lava. Volanareo anga vidianako fa tsy ny ahiarika Ka mba mieritrereta ihany rangaty a. Ninao zany raha vola entina hividianana toka dia misy, fa raha vola anoloana ny problème totokantrano kosa jamais tsy misy. Fa tsy ianao ihany ve rala laza fa raha vola bojibojy zany no entina miditra ato dia tsy milena genina anay. Fa raha fantatro fa vola azo avy amin'ny kolokolo kosa aloha tsy afeniko fa tsy mila e. Ninao ane na ny vata karama zazara raha misy miditra ato an-trano e. Ireo gendarme sasany mba mivesatra ery miaraka mivady amanjanany rehefa avy mandray vola. Fa ny an'ny tena mamona no eti-mbady rehefa avy ny teti-bara eraky ny manodidina. Zay le fijery amin'ny tanily zay.
fa ngamo rehefa miditra bara rany dia tsy maintsy hoe misy ototoaka lazao koa fa zay vehivavy mandalo maizimaizina faritsara lalàna dia kilasena ho mpivaro tena daholy. Zogazo letsy zogonaiko apetrao mbola tabatra letsy dia mba akao rano mangatsika kely azafady manasa ralio oay ledy fa ilona letsy reto biby atozany eta lavy antery le mahefatozy ty fa ngany isany dia tamila hoe fozaorana ianana tsy mety amin'ny fahasalamako ankely etsy tony ka tsy misy avatsy foza sofilera ho ny tsaka ny androany dia lany foza teo ampikarakarana ny sofilera dia foza sisa ry dada tsy mivazivazy amilaka e zahy ohatra ny ampidirana resaka politika koa nge zany ka aiza ary ny afantarako an'izany fa zay lazay mpivarotrako fa ngatsy ralody be ny mivarotra tsy ao izy dia ahoatra zany ny fika amity ary io zaniko ny olona rehetra veranga manao tsaika an'io tsy misy olana dia nareo rera miseho amin'ilay be eo ga maninona raha le ralahy maninona raha mena ny alika ga ampizovelona amin'ny alika zany sao mba tsy rana le ty zao koa voavelona kokoa fa mety alo mihitsy manolo-tsainan'io bandy kely eo amingavinga raly sao eferinao ho zazakely ary izy io ka ho azoko aprisiana amin'izay tia no tenenina olona midorororo koa mole ny rahanako bandy kely tsy hita atao hoe adala tsy hita atao hoe ely ela laloko rano mba hitelomaka an'ity zavatra ty fa sendra ze zaza liga tsy fametaolana enakisosainandranony ao fa ngamoalano anotariko fa tsy rary relelahy fa ngako moa ianao tsy afaka mijery andazo ary olo jereko maefa mandehana faingana miala ny anefitra any fa ataony iny mahazo eo ela raha miverina eo iny ty manenina raha tsy fametapetaka raly raha vomba manga sy angivo lazay reto fa enako sosianarany vao anefitra ao lary le kiakanjily tya ho ety mody foana ny karaha manao feny raha te hinana an'izany loka matsiro zany raha ngatya tsy anykany poany zany enako sosianan-drano zany ary ny zanako koa aza petahanao surno an'izany kakanjilanao zany foana ity koa dimanjato lalahy raiso azy soampanozy ka makibo tena satsy mila ataoko inona dimanjato ay vela maly ihany sady mijanona koa le tsy rehefa tsy mila vehivavy koa ka lako zafosafoka fakina fotsiny amin'zato fomba fiteny mekely aty le poketrako miantonao andofandrinao ry maefa dia andeana sy loha izy mifatana fozaoran'izany fa zay indray nitarika gidragidra ato rehefa miakatrakatra eo ny doziny toka ny sasany dia ty 5 000 ty ve nentina ry neny fa otrina ny vola hitanao ao tsy misy avatsy ty ato mba jereo tsara roa maefa vola 30 000 neny napetrako teo 5,000 tokana dia zay arivo zay efa hoe tsy misy an'izany ato eto ty mihitsy hoe impoketra iny dia nakaiza fotsiny tato zany zay vola zay nefa dia ny tanako roa reto mihitsy ny nametraka azy tato tsy tsy mbo aza ohatra nefa fantatra sahady ny anaran'ny rivo-doza mifoaka n'izay vola zay ry neny elona koa lelile tsy manjary ty eza lazay lava rivo-doza telonao lazay lafa mifoaka azy teo tsara hitany vaintsako vobe indray mba avereno rery paoly rany aminareo fa sady ampahafolo-karena ne reny angoniko ao reny tsy nakan'izany amalina mafy na ny ampahately azy fo tana mafaty ipiriko mo any teanao tsy antso an'izany polipolinao zany mbola ataonao ihany
efa hoe Paulina ho afa-tsy Paoly. Mba lany rondo koa inkezy vady ray aman-dreniko namorona zarenarako zany. Sady anaran'olo masina koa am'izay fa tsy hoe napetapetaka fahatafotsy takanenareo. Tena mba malahelo koa nke foko mandre ny famingavigialareo amin'io anarako io fa tsy hitako zay atao e. Atovy ihany fa mbolotoriko ianao ary za mihitsy nanao fampitorana anao. Sao dia mba efa lasa gaika ary nareo e. Sa efa entin'ny amamona ndraika zary mandeha ho azy ty vava. Atovy ary ary moko everiro tsy ho sako moa ha. Tsoroko aminao fa raharam-pirenena tsy jereko tavan'olona na vady io na zanaka zay vandana dekara. Raha samoka aninona? Atovy azy ary dia ho hitantsika eo zany e. Fa avereno aloha izay volako izay fa zay eo ianao mody mampiresaka eo a. Ampahafolo karenana eo iny e, mba matahoranaandriamanitra. Ianao koa ke zany Andriamanitra za foana no atao fampitahorany. Fa gazana anao ratsy ny atahotra azy. Oka ihany zany ro maefa. Ny vola aza lasa ny jiolahy. Iza la 0 fa jiolahy. Ianao mihitsy anie zany nakazy. Vehivavy lehibe ty ihany nametraka azy tao. Sa everinao angatra namatotono nakazy tao. Omeo vola Paoly a. Efa miteranao hoe tsy nakazy zany a. Sa inona tadiavinao teneko ha? Tsika ve dia angalatra potrerany eto e. Asako. Tsy Paul zany. I Paul re dia kristianina mpandala famarinana. Toetranao ve mahagaga tsony ry Paoly a. Zay re le hoe Paoly. Otriko anenao ahy. So everinao fa matahotra an'izany koa raly. Sady aza mirarahan'izany ry neny a. Mivorona dolidoly neny io. Teo victime amin'izany koa ka lasa tilany iletea ty baly ty any anaty lohalala voagaga hoe naninona. Tena tsy ho avitra tsony ty lehilahy ty marina. Raha zany eo amin'ny toeranareo a dia nyzao mbola misy saina kely zao avy dia manatona mpitsabo saina. Sady esory ihany koa ty sakosonao miantona eto ty fa misy fofona mantsina be tsy laitra iainana ao anatin'izy zany. Tena marina zany rany a. Misy ambona vavalompo tsy lany avy nanaovana itsako maly ariva zay marina. Zareo anareo mianaka. Aza mba mifanambanimbany kely a. So iverinao alika ary zay ka nipazanao an'izay tsy laninao avy tany amina lehanao tany. Taona raha fany mialika fa tsy vavalompo raly a. Ka maninona raha leranao? Tena mantsina marina ankizy zany. Vokatry ny amamona daholo zao reny dia tsy tsaroana hatramin'izay zavatra hoentina. Ndereo kosa zany raly dia tsy manatsaina fa tsy anakina foana. Tsy reniny tsy zanany. Fa mobalana disy fanantenana tamin'ny fividianana fozahorana iny aloha. Izao. Tsy olana fa omeko fahafara vonjo maika lahy. Ambazanako alahy. Vataremo kosa tsy anonto reny a. Mba jereo anie zao sefilanto e. Manirana indray. Samy niara voaray zandary ihany nareo lahy. Aiza zao misy azy? Aiza moa no ahitako azy? Anian'io tsara e. Na ny grady azy efa nilozany barety ray ianao. Nefa raha ny fahaizana manatombo ianao. Ny ianao nefa ty miazoazo tsy ambony tsy ambany tony alikaalika. Na zany aza zany vitana kosa tsy mitovy. Ny ranonandrona ihany keo tsy mitovy. Nanapatra tokoa le mpivarotra ao amin'ny ralody be ao dada. Elavy ozy teniny zanaka sefy Paul. Ianao a? Dia ahoana ozy teniny? Ka mba hatero amin'izay hono izany zavatra izany fa ny vola miasa. Vaikalany ve mpitapy. Vola efa nomeko ralody be kilina reny takiny any amin'lahy. Lalana aloha lahy miverina vetivety. Rehefa tsy mandeha tsena dia akato fahazamarao takotrosa maty mosary hoe. Andraso ary aloha ho an'ny vetivety zany. Anaraso aloha. Aleo aloha le tsy lamina raha mbola azo lamina. Manjary manimba fiarahamonina. Sa aleo gadraina any. Tsy efa fombanao moa zany.
izy no mitaky ny trosa ny gadra no arangaranganao. Aza manapatra fahefana re tompoko, tsy ho eo foana ne ianao e. Samy tetiko ny ozandary mandra-pahafatinao zato ianao. Tsy mila miverina ny koa ianao ry maefa. Aleo zareo samy zareo no mifanaraka amin'ny resa tokany ihany. Ka efa meko ralodobe ho aza voly zany. Tsy le raha mato fotsifotsy be fitobena indray ve zany letsy a? De tsy haiko aloha. Ary inona aloha zany zavatra mikarepoka be ho alina zany? Katokata rabombo dia ko dia mividiko tao amin'ny misy ny zavatra-drehetra. Tena misy zava-drehetra kosa aloha fa tena miaika zay a. Nahita madinika tena kilalao na fitaovan-dakozia na legioma sy patsa be mandeha amin'ny toko. Ao ele jereko tsara ty 4-4 bomba ty. Ay be dia be kosa repakeko. Ie, sady tsiro chocolat amin'ilay mihitsy nefa 200 ariary fotsiny. Hatreo amin'izay ho io fianaranao io fa ho tapaka eo indray any eny jiry maefa de lestazy lava tsy hita iainany ty. Sady tsy misy ora hoe amfiry na amfiry. Siravela fa io vivavy lazain'la io tokoa ro varatra tao, ha? Izy le tsaratsara kokoandro raly, ha? Kinona kino idirako. Tsy aza taitra amin'izany ianao rala fa fijery mahitsy ia iny. Aleo ranga lefa amin'izay ty rivo ty a. Ny andro koa ty mandroso alina. Malaza re raly a. Sotroy de lery ho anao rery e. Katareo ara-pivavahana tsy afaka ny andray anjara ianao e. Asa manimbasimba kely ny anaran'Andriamanitra amin'izay fatitokanao any a. Zao rery. No reny volanao 5,000 nisy sopareny a. De tsy maninona fa an'olo tena hiatoka ny lokatsika amin'ny lahady ho avy zao a. Enatrosa indray no ampinaninao anay amin'ny lahady. Ahoana ny lazanao azany? Toetranao ve mo vaovao amiko tsony. Inona moa mahasamihafa ny enalovola sy ny enatrosainy, ha? Mafy andrahoana nga le enatrosa. Samy alovola daholo ihany ireo. Fa ny ray somary miandry kely fotsiny. Mandoto koa ianao. Saingy amin'ny fotoana izay tianao andoavana azy voalohanao ny zavatr'olona. Inanao zay omby maty ihany fa ny ena haniny e. Nampiatsaonao zay eto amin'ny brigadiny gendarmerie eto Ambotsotononona madame Rakotomalala Ralisoa. Eny tompoko. Fantatrao ve ny antony niantsonanao ho tonga eto madame Rally? Tsy fantatro tompoko fa tonga vao maraina tao amiko ny quartier mobile nanatitra n'ity fetsony ity. Jery iny hoe mason'ireo gendarme namanao e. Alao izy jerany e. Manao ny asa koa. Tsy maintsy atao ty satria izao no asa minomako anareo vady aman-janako. Ka inona hono zato antony tena hitorianao ahy e. Ianao zany a de voaheloka fa mamingavinga amin'ny vadinao amin'ny anarana izay tsy fiantso azy akory. Zany ve ny tena hitorianao ahy? Atomboiary ny fakana ho ambavany hafa maika mba hanenjika ny sakafo atoandro ny zanako aho. Fa inona ny loka anareo madama raha tsy madiso? Henan-kisoa anan-drano tompoko. Manambola ihany inge zany ianao raly. Le henan-kisoa anan-drano ihany ny zaraina roa loka atoandro sy alina tompoko. Zany ve de ho ampy raly a? Atao izay mahampy azy re tompoko. Mba moramora kokoa ianao rehefa miteny raly a. To miakatra miakatra ihany zany volume manao zany. Sa ny ahenondra lahareo ny aferantsika mihitsy ny tanjonao de amin'izay afa-baraka atao anaty kanto. Fa ianao kosa ho faly. Ka tsy efa nambaranao teo moa fa manao ny asanao ianao ko inona indray. Mandany ianao ranga mandeha any a. De zao a. Mandalova eny amin'ny madame Rasoa ianao rehefa aveto. Misy zavatra lainao napetrako. Jereo mpitondra voasaoty zakanao. Fa inona indray zao zany? Misy vary tapakitapy ao e. Efa impirina ambarako anao moa fa raha izaralo a tsy ho azonao amin'izany trosatrosa zany tsony. Fa lera matoty ve tsy efa teneno hoe moramora e. Ny olona rehetra rehefa miresaka sekre ao tokantrano mba atao pary moramora daholo. Ny azy indray vao maika lelalelany.
mba hafantatrao moa fa voamaly sefo Paulin ny tontonona ny vadiny teo dia tonga indray koa ianao. Ianao aneny nampiantso aho tongeto e. Ary fananinona koa ty sefo Paulin no nitontona ny vadiny teto. Tsy nitondra vola moto iny e. Farany dia afabaraka daholo ny zandary rehetra ato amin'ny atondry zalahy. Ianao koa anie ao anatin'izany e. Tsy mitovy ka. Tena tsy mitovy. Izaho nge mitondra vola moto fa ny andefy mandroko ny tsy mety mandray. Paul Bera moa iny laki iny mihitsy. Nareo rehetra metomboka amin'ny Paul zany ka mitovy toetra daholo e. Mpampijaly vady aman-janaka. Manina tsara hoe raly. Zay tena ilanao ary nga tenenina fa maika. Ka le entana velo ianao satsia. Raha resaka trosa aloha tena aleo hidaboka. Tsy miditra amin'izany raly. Efa impiry averiko aminao foana izany e. Zao izy madama afaka mandeha mody aloha ianao androany maikarakara ny sakafon-janako ao. Raha misy ilananao tampoka moa dia mampiantso anao ihany zay. Tsy midika akory izany fa hoe afaka ianao mbola ady tsy vita io. Ary eoko ianao mba tsy voaka ny faritra misy anao sao misy antso tampoka ilananao. Fa ina aloha ty mampitsangana anao ty sady. Zany ke tsy niteny aminao mitsangany ty aloha misy 100 000. Jereo tsara fa 2 alina miloko mangy ty. Misy 0 elo avataray marika 2. Tsy vola botsibojy araky ny fieritreretanao azy ty fa vola ny samboriko tany amin'ny zalaka am. Fa ianao zany rehefa mila vola dia afaka misambotra amin'ny zalaha. Fa raha analana amin'ny problème ao atokantrano dia botsibojy zay tsy akasitrahan'ny vady no avoaka. Afara samy olona mihitsy ianao tika. Marina moa. Ianao ve manao fananiny? Tsy miraharaha zany aho e. Seba zany koa ny fiteniko. Tia vola dia lasa ianao e. Fa mbola taiziny eny taraiky be vao namasabary. Efa amrombe folorana zao ry neny. Efa niteneniko aneny talohan'ny alako fa miditra amin'ny 2 ora ho zay androany. Rainareo ihany amin'ny mahatonga an'izaoko. Fa ahoana indray? Nisy quartier mobile iny nampanateran'ny convocation vao maraina teo. Ianao vao lasa kelikely iny. Dia amin'ny anaran'iza le convocation? Zany nampanatsoana tany ho amantsenao e. Ohatsy ataovy resaka maritra kosa ry neny a. Dia iza zany ny toriana? Zany efa teneniko aminao zany ho za le toriana. Fananinona hoana ry neny? Mandriraka. Fa mingavingana azy hono ny fiantsoana azy hoe Paul. Kareko ihany anie iny resaka hoe ho toriana iny fa niveriko hoe resaka mamy fotsiny ny azy. Ay moa ka tena nitanterahan-dranamana mihitsy. Dia ahoana ho mpiara-miasa taminy ka? Zany eferany tsy hiteny mafy. Dia ahoana ny efa rany? Tsy mahazo mivoaka ny faritra misy akoho ny amandrapaha. So dia mba tokony ilana fiverana raha momba n'lerangah iny ry neny. Fiverana ohatry ny ahoana ny tianao atongavana? Ohatra hoe voriana ny fianakaviana dia hita eo izay atao aminy. Raha ny fiainoko sy ny fahitako azy anery neny ka efa fihetombohan'ny olona lasa dala mihitsy izao ataony izao e. Na akana mpiandroko ohatra. Za koa aloha ohatra ny miay hafa ohatra ny efa manomboka ho lasa mihitsy iny ka. Raha ny amiko aloha dia aleo tsoroko aminao fa zay mahazo azy ihany mahazo azy. Efa tena leo ary maefa. Ka tsy ho vitan'izany anery neny raha misoso eo tokoa iny e. Na voriana araka le teniko teo ny fianakaviana dia aleo ampidirina any amin'ny 18 ihany. Eny amin'ny fitezana olona mararisaina ireny tiako tenenina amin'eny e. Aza dia miteniteny foana rery maefa. Ka zany rangaha. Izy aza mbola olona perinasa ka amin'ny fomba hoana no anaovanao an'izany. Ny azy anie ty resaka fisotrotaoko ty ny tena olana aminy. Rehefa tsy mamo izy dia mba milamina ihany. Ka efa hoe mety ny ozatra majinika miasa ao amin'ny atidohany koa ne mety misy mainy e. Fa le fakanambavany aneny koa aloha ny tena tiako ianona mba tatarao. Fa nga nisy fakanambavany vitsy zany tao e. Fa ahoana ihany e. Zao koa ny tena marina. No heveriny fa tsy sahiatrika an'le fiantsony angamba. Izy koa ane zany naka an'le vola 5,000 tsy hita tao anaty poketra e. Fa ahoana nitenena neny an'izany? Ka nasainy nalaina tamin'le vola 2 alina le izy. Tena mijaly mihitsika amin'le rangaha iny ry neny ka. Atao ahoana e. Zay le anjara. Fa inona moa ny olana raha miala atsika e. Ny vola azontsika sy neny amin'ny fandrariana satroka io toa mba mavany olantsika ihany. Tena mijaly aneo asika amin'ny lehilahy io ry neny. Ianao koa ty toa mampimea.
Fa ny tokantrano angakilalao an'ny ankizy ka ho azo atao an'izany. Rehefa io ny anjara dia tsy maintsy zakaina. Omena izany tsara ny moa ianao. Dia hiaritra ny agegeny ato foana zany. Isaky ny mamy dia ny anakirotana foana. Taloha izy io na mamy aza ka tsy mpanao an'io e. Fa arakaraka ny mahalehibe azy no mampitombo ny agegeny. Reny zany ilay tonga amin'ny fitenenany. Manao fahaterana alika. Antitra vao misary gaiky. Raha izy ty anaka. Na zao kory eny e. Hoe atsona ny fianakaviana an-dany sy ny ankilany dia samy miteny azy io. Iny ve iova mitoetra ny otsonina iantsona fokon'olona zary mahefa. Ka alanenina neny ataoriny eny. Efa hoe tsy iova santsony iny hoa. Fa mifadisony eny koa indraindray dia izao. Tokony tsy famaly aminy mihitsy eny rehefa hitany eny fa mamo izy. Ka tsy vita kokosa aloha zany hoe tsy hamaly zany e. Rehefa manorosory ahy dia ataoko. Efa fantatrao ihany ny toetrako. Roviana moa iny ny tsy ho mamo ianao. Ka ifamaly amin'ny adala ary veriny eny a. Ny olona ny rehefa mamo misy tena toy ny adala mihitsy e. Fa neny tokoa milaza mbola andesa ahoana. Zany e tsy ho aiza akory fa hitsoriaka eny amin'ny tontolo Bertina vetivety fotsiny e. Manao tsy dia salama hono mantsy izy izay. Efa elaela ihany tokoa izay tsy tena salama ny tontolo izay ry neny a. Tamin'ny herinandro izay mianaka amin'ny fanena izao nefa nilaza tamiko fa tsy salama izy. Na za koa aiza aloha mahita azy miresaka amiko fa ohatrany tsy dia ao tsara mihitsy izy e. Ohatrany hoe olona tsy avy miaina izany. Ohatrany somary sepitra mihitsy aza. Eny na izy miresaka tamiko tamin'ny telefônina izay koa azany e. Fa inona hono ry neny no tena manjo azy iny a. Ka na izy koa azany milazany tsy dia mahafantatra mazava an'izay tena aretina manjo azy. Izy ohatrany miena iny no atahorako aminy. Efa mpanotra firy izay nefa nalehany fa ohatrany tsy ahitam-bokany. Ka ny aretina rehetra koa ny hono ry neny ka tsy hoe fanotra daholo e. Fa ny tena tsara aloha dia manatona toeram-pitsaboana ihany na manatona dokotera spesialista. Ny fampiasana ny rokandro koa moa ty tsy hita be ny ihany fa feno azy daholo ny elakelatrano. Tsy fantatra intsony izay mandaitra sy tsy mandaitra. Ny vidiny amin'io tsy misy latsaky ny 2 alina ny tavoahangy plastika tapany. Amin'io indray ianao vao mividy dia asiany zareo amin'izany hoe mila manao traitement telo na 4 tavoahangy. Fa ny ahy eto amin'ireto milaza azy ho mpanotrana azy fanomezana manokana avy amin'Andriamanitra no mahagaga. Ny sasany izay fohy no omena, izany hoe asa tanana. Ao no mametra vola 5,000 ariary, fa ao dia ao koa ireo manararoatra an'izany fanomezam-pahasoavana manokana izany ho tena fitadiavam-bola ka makatrany amin'ny 2 alina ariary. Nefa misy amin'ireo tsy mametra vola ireo no lazain'ny olona ho tena mahasitrana sy be mpanantona. Afa hon tokoa ary neny a. Maninona moa raha milahady neny mandeha dia miaraka sika mianaka e. Olona efa hoe marary izao kosa very mahefa dia mbola hiandrasana milahady ihany a. Sady zako efa niteny taminy fa ho avy hitsidika azy eny e. Ay, mandehana ary neny fa tsy maninona e. Fa tenenao aminy hoe amin'ny sabotsy no mahefa tonga aty hoe dia alahady vao mody. Sa tsy mety izany ozy neny? Ianao ihany ioko, tsy sarany aza. Avy aloha ianao atiry Paoly a. Fa misy inona indray e? Sao dia mba ianao indray naka an'ilay vola efa napirimiko tao anaty baiboly iny. Ianao ve mitapy e? Samy vadikondana. Aiza anao tahaka izay vola anao dia sipetraka rehetra eo. Isak'izay very vola ianao dia Paul foana. Raha ilay 5,000 very tamin'ilay indray mandeha iny aloha dia zao aho vao samy joro vavolombelona fa zany naka an'iny. Hitanao izany? Za mihitsy mifangatanana tamin'iny. Fa raha tia indray mitoraka tia kosa tsy anisany aho. Iny aza mba vola azo tamin'ny anjaitra ny tablia amin'ny balita amin'ny rahalahy. Mba haina koa ngery olona vao mahazo an'ireny. Efa any anaty baiboly no nametrahana azy mba hoe tsy hisy ahita. Inona ny teo? Tsy hitako intsony izay fomba ametrahako ny vola ato an-trano ato mba tsy ho hitanareo mariny. Ka tsy nakan'izany raha matoty a. Sao dia azo ny daka mampirinetana eo vao gaga. Alefasa aureo mba ho hitako. Fa inona koa ny an'ilay kakanjela kely ty e? Iny ary mba tatazy kely amin'ny fisafeliky ny daka ny kakanjila e. Marary kely letsy izany e. Dia iny koa ny manaraka e. Sao amon'olona ary le bandy kely te. Mety hafata ange izany daka nilazany raha midina ambanimbany kely fotsiny e. Sady mety tsy ampiteraka atsony koa.
Sany amomba ny tadiaviny lahy, ha? Sany amono ahy mihitsy. Lahy ihany angeny hijaly eo e. Ndreny lave moa tsy ho raimma dia ahitana eo ampiandrasapaty ihany aza. Rehefa tsy otsony rangaty ianao dia any amin'ny bebe zay no mipetraka. Sady na eo koa aza moa ianao, inona ny vitanao aminay eto raha tsy izay mianaka no mikofoka. Bebe any lave ny aterany lahy. Olona efa mangozozo iny. Ny lohany azy efa mila tsy ho zakana. Ary nyreniko aza fingafingaina toy izany a. Fa mbola mitady foana ve? Anka, tsy mitady tsony. Oka le tsy lamina. Afa-baraka eto angentsika raha misy mandreo e. Sady ny olona eto rehefa mandre zavatra ohatra ny reny iny reny. Izao nga ianao vao mahatsiaro afa-baraka. Sika ny ato efa zany mihitsy e. Mangina ianao raly a. Aleo aho hiresaka amin'ny zanako. Andao tsika rahalahy sotro jus kely atao ambadika ato. Ry izy saika teny hoe kakanjila indray. Saika hoe kaina no teneniko teo letsy. Andao e. Tsy mila mivoaka eo izany ianao ry mahefa. Tsy ho any efa aza matahotra neny. Zako angamo hividy mody ataoko an'izany fotsiny. Ka maninona raha ianao mandefa tsy ny zanako ny tarihinao hiditra barany. Zako ange ho atsy hividy. Sady mahefako angamo hiverinao misotro toka na andeha ho any aza. Na miantoka na tsy miantoka tsy raharahako fa tsy mahazo mivoaka any fotsiny mahefa ny fantatro. Tsy maintsy mba asiana kely ihany ny sangisangy raly a. Zaho aho tsy hivoaka any. Zange ho any antoka e. So lahy mieritreritra hoe lahy ny ampividianako an'izany. Fa le rangaty ve maninona e? Mijanona faty any koa letsy ah. Inona kanina avy lahy no tambatambazako. Maninona raha verina kely amin'izay le daka kely ny lahy teo fa zay aho vao tena von'ny tady zay maingeo. Diko mitapy eo le azavaniny ty dia miseho manjakazaka ery. Elahy koa no miseho azy brisy le ratsaka vefany eto. Ka iny ary tatazindray e? Tsisy hoe alefatsy koa manaraka le tsy tatazako azy ah. Iny ndray koa ary e? Azafady amin'izany koa sary zandry ah. Iny koa sary matatazo e. Kay maty an-tanako. Ay tapaka ny tanako rineny ah. Maty ah. Paoly fonjeo fa mivilana mihitsy any ny tanany mahefa e. Paoly ino ty nataonao? Tsy nataonao? amin'ilay fitenenana hoe tsy ny ray aman-dreny tony tsy efakombalahy ha? Raha tsy mahavoa mahafany na raha mahavoa mahafaty. Dia atao ahoana ty zazy ty ry Paoly fa atao ilozanao mandatsa fotsiny indray a. Sady mbola misaina zay tokony ataoko ange io raha le. Ahoe le tsy ho jereko tsara. Oale ty e. Tena tapaka tokoa ty rano fa tsy lainga. Loza. Asa raha mbola ao amin'ny fiaran'ny zandary. Nefa na zany aza tsy maintsy mivily eo amin'ny CB raha mbola tsy eo ambolo. Ry Paoly kalson fotsiny ane iny akoditra hoentinao any ivelany iny e. Ay tokoa moa mbola nitsotsotra teo am-pandriana na dalainao teo iny. Omeo ty raha le lamba ho any ambony sezakilanao io ah. Fa maninona moa ianao raha miditra ty an-trano mihitsy aloha e. Any atokotany ve ianao no ametaka sikina. Tsy olana fa omeo any lamba ho any io ah. Akanjo mahefa efa tsy lamba ho any zany e. Nareo koa raha nga mahakamotsy. Zay fa lasa. Fa ahoana koa no nahavoazany ianao teo e. Nalefa ny faran'izay aina ny tontondrony dia niandrasako hoe ho tohanako fotsiny amin'ny sandroko. Mafy loatra le ery tontondrony ka tsy zaka ny sandroko roneny a. Ary tsy tena mbola mpiady no izy anie zany ianao raha ataony dinika e. Fa firy volana sa firy taona izay ny anaran'ny lahy an'io karate an'ny lahy io. Teo amin'ny embolana teo eo angamo izay. Mila mikotrana eo amin'ny taona ray sy tapany io izany elahy vao afaka ny hamaly faty amin'ny Paoly. Elahy tokoa anie mba tokony ny teny tamiko ihany talohan'ny anaran'ny lahy izy io mba ahafahana manohana ny lahy miara-tsakafo e. Aleo fa rehefa sitrana tsara elahy dia hitantsika hoe nanaovana ny lahy. Fa rehefa tena mahay tsara elahy dia elahy indray mampianatra an'izay kotrana vita ny lahy tany. Misy ny ihany koa ve dia mbola afaka anao an'izany ihany e. Iza kosa moa ny tena hoe avitako 100 an'izany fa mba hahafahako manao angaredona rehefa mifandona amin'ny Paoly sika. Na elahy mamely dia samy manao ilay feo fanaon'ny mpanao filma hoe otsa. Amin'izay koa elahy tsy reraka. Teneniko amin'ny eny tsara fa raha sitrana soma tsara io tanako io
mianatra mbolana fotsiny dia tsy maintsy tapaka koa ny tanany. Tsy mila manapaka ntola-tanany na ntola-tongony akory fa raha azony lahatao tonga dia ny tendany mihitsy tapahana. Si koa tsy moramora neriny eny izany manapa-teny izany e. Ka efa mampiteniteny foana mihitsy anie le ataony e. Tsisy fiara hitondrana ny lao e. Lasa nanaovany zalahy mission ny fiara dia ahoana? Ianao ty ve ao tsara sa tsy ao e? Dia tsy azona ho an-tsaina ve mba miangavy zandary iray manao teny io mba hiaraka aminao manakana fiara vetivety tao ivelany tao? Tsy mba mataka-davitra mihitsy ny sainy tony. Zanako ato efa marary, zandary midorororo mahakambotsa. Ianao milaza mahataka-davitra io maninona raha mandeha? Ka zanga sandarma aminao. Eny tokoa le ty e. Marina zany raha le. Miala tsiny fa tena tsy takatro. Mba alefaso lavitra ho any saina fa zade mitonaka. Andraso le tsiro Bruce Lee tonga dia andeha ho any amoron'ny arabe any tsika mitsamina. Zao koa ny teniko amin'lahy aza dia mijabaka manao ny karateo tsiny fa ny andro Bruce Lee angereny ka sary mihetsika ihany fa tsy tena izy akory. Sady na manao an'io aza aleo mba hanana traikefa tsara vao mifantona amin'ny chef Paul. Dia mbola sahanao ihany mandatsa an'le zaza. Zanga mandatsy e. Ny teny Andramety fotsiny sady nitako mahavoanareo koa zao e. Vao mba mahay ay kely dia ny mpitandro filaminana avy mitsentsy ny avinareo. Sady amin'izay mpitandro filaminana mbola perinasa koa en plus. Andao ry mahefaka. Anakana taksisika mianaka dia tonga dia lasa fa leo izy imenomenona eo. Manana saran-dalana nga? Andraso vetivety ary aloha hitondra ny George dia alaina amin'ny fiara eto nareo mianaka e. Izay tianao atongafana lazaina raha ngaty fa aza zay ny repirepenao eto a. Marary anie ho ahy io zaza io. Andraso vetivety e. Aleo zay natao. Dia tandremindray ary sao ela be any. Hitany moa izay le mifandray teo iny. Maninona? Dia nianjera le firana teo ambony étagère iny. Dia maninona? Ka jereo fa ohatrany ao anatin'iny le 50,000 fa neny ny diso fametraka kosa kay e. Fa ahoana ny tenenanao an'izany? Misy ilany kely tazako mipotra teoko. Efa napekariko anie le firana nianjera teo iny fa tsy natsikaritra an'izany ahy e. Mandehana jereo anefitra ao e. Mety ny jery maikiny eny. Ka zany e tsy nanatsaina ny hijery fa napakariko eo amin'ny toerany fotsiny le firana e. Dia mandehana ao ahy iveren'ny savaina indray fa ao. Ndraso ary hoe loza ry mahefa. Ao satria fa baraka amin'ny Paoly. Tato anaty firana marina ny nataoko fa tsy tao anaty baiboly araky ny eritreritro. Saotra anao Andriamanitra. Sady tena tsy misy vola mihitsy eny asika izao ry mahefa e. Andao fa rena ry be botary neny e. Manontany anareo mianaka pahatsorana ka valeo pahatsorana ihany koa. Hoana ry izy mianaka? 3 barety za ty sa 4 barety? Loza efa mitatao izany very le tsy manjary reto dia mbola mampime ihany e. Ianao tompony aza tsy mahafantatra ny grady entina hoe ny atsorokaoka ny olona indray ve? Jerenao nge. Ny droite 3 barety. Ny gauche 4 barety. Dia izy ary ny eritreretinao onanao an'izany e. Ny amamonao tonga nateriny namanao koa moa takin'inona. Fanga mambe mihitsy ihany nisy nanatitra alina teo raly. Ny olona nampifamadika ny gradinao aza tsy fantatra ao akoriko. Fanga vita hoe nampifamadiana fotsiny e. Zavatra efa nomanina mihitsy zao raly. Mba zaranao aza mba nilany ihany ny tadiavina raha ho hita koa aza. Zara fa tsy nataon'ny olona gradina jeneraly tany. Fa ahoana ny nahafantaranao hoe tsy mitovy ny gradinao e? Za tonga maraina teo amin'ny bro iny e. Dia efa teo CB. Manatona kely eto amiko hoe enao izy. Dia nanatona azy nasainy nijery fitaratra. Teo no nalalako fa tsy mitovy ny gradiko gauche sy à droite. Mandana mijery fitaratra tsara fandroana eny an-trano izy. Dia makasaina aloha misaina izay tokony atao. Mevera tena amin'izay ianao amin'ity tokatoka lavanao ity fa tsy sangotsony anie izao ataony namanao anao izao e. Tena tsy sangotsony tokoa izao fa efa ady fiady raha malala koa. Izao izany ianao vao mahatsiaro ny raly malala. Tenenao ko hoe raly izay rehetra tonga nanatitra teo, teneny moraly a. I sef George sefo mamony no mifandimbidimbin'ny baby anao niditry ny elakelan-trano miditra aty raha mifiresaka ry zareo.
dia tsy haiko ireny gendarme atao avelany tao ireny fa ny andro koa moa maizim-bolana raha teo dia tsy hitako izay hamantarana azoko. Fa ny feo ny ve tsy isy fantatra hoe ianona izay na ianona e? Ohatra ny feo any CB aloha indray e. Loza fa izay vao tena silaka. Fa ngamoa tsy nanao barage niaraka taminao tany CB? Tsy tany izy e. Mety ho tazana izay le nibabendry zalahy dia narahany hatraty an-trano mihitsy. Dia inona ny fika raha le? Tsy isy fantatry ny amin'izany ry Paoly a. Mbola verika fa tsy anaiky oran'izao a raha le a. Dia iza amin'ireny olona nanatitra anao teo ireny fa nitazonanao fa nahavita an'izany e? Sa i CB? Eo indrindritsika izao. Tsy maintsy ny ray tamin'ny zareo ireny nefa nahavita ny eloka. Ary aiza ny basy? Ny basy indray aloha mino aho fa any amin'Razory re. Fa ianao io moa izany rehefa any ampiasana amin'ny alina any dia tsy misy ataonao afa-tsy ny misotro toaka fotsiny. Efa miakatra automatika koa ne izany gradinareo izany e. Inona tsony ny asana saina mpiakatra an'iny? Aza manenjy dresy letsy le tapaka tsy manjary tia. Ny olona rehefa misy fahavoazany iray mpianakaviana toy izao a, mba miara-mikeo antomy mitady vahaolana, ny elandray no mifanohitra amin'izany. Nenenanareo izao afin fa ataovy tsara moa e. Fa hono raly. Iza mizalahy ireny izao no mba eritreretinao fa nahavita an'izao. Aiza moa no eritreretako an'izany e. Zanga mpiara-miasa aminy ka afantatra ny zevisainany tsirairay sy ny olana mety misy any aminareo any. Sady eritrereto koa fa tsy tonga ho azy izao fa misy antony. Tena mila miova raly a. Mety ho kapoka Andriamanitra amin'ity zatoka lavitenga amin'izao. Vonjeo a raly a. Ay mahafantatra andraly ihany rehefa tonga mimpatsara itsomby va? Aza manenjy dresy moa raly a. Ay, fa maninona nefa raha vitaina any ianareo e? Tonga indray niara-tsinto an'le ramatoa ty. Moa izany mbola vavanareo ko. Tsy mba mipitrapitra mampalahelo fa mivatravatra mampatahotra. Dia inona koa izao no azoko atao amin'izany nefa? Omeko sopampy ianao raha manaiky ny iraka mpanaoviko anao. Makao amin'ny CB anao a, zao dia zao. Raha tsy ao amin'ny birao izy a, dia lalovy ao an-tranony. Ko raha tsy inonako. Raha ao an-tsakany sy an-davany izay hampanaoviko anao a. Vao tonga eo ambaravarana ianao dia mandondona. Tsy maintsy hamaly anao izy hoe izy izao, na koa hoe mandrosoa. Somary ataovy manjonjonitra ny tarehinao a. Dia hoy ianao hoe manaja anao lehibe. Dia rehefa sainy mipetraka vao mipetraka sao avy dia tombona tahaka an'ireny olona avy any ambobariny sambainy ireny. Tsy asaina mipetraka akory dia mivoretaka. Dia izao nataonao aminy a. Tsy hita moa hoe sefo be hoe fa arak'ireny zava-nisy nanjom-badiko sefo Paul ireny dia tonga eto ny tenako mba hiangavy sy anontany hevitra ao amin'izay tokony ataony. Eo ianao dia mody kely eo aloha e. Ahoana raha angaty no ahafahako mamorona ranomasy tampoka fotsiny eo a? Ianao indray ve no atoro vanjadiana amin'izany e. Ampiasao ny drora. Tsy tsaronao ve le tamin'ny mbola kely rehefa te hanetsikeloka dia mampiasa rora takosenana amin'ny maso e. Dia eto miaraka aminao koa maefa. Inona izany ny eritreritra ao amin'ilay hitondrako amin'ny maefa? Ataoka ahoana hoe ty zanako efa tapatapaka te raha sanatria ka misy fahavazan-drainy amin'ny asany eo hoe. Raha manontany ny antony nahatapaka ny tanany maefa izy dia inona no ambarako aminy? Niakatra tampoka tany am-pianarana tany hoe ny tension dia niakapoka ny anjerasaka maty fa saingy ny tanany tapaka. Fa ny zavatra aza dininao mihitsy dia izao. Ny mody misarima kely alohan'ny andehanana. Izy io manko somary matimatim-bavy izay ihany. Raha izany anie ka ny tenako mihitsy ny tadiavinao atao sorona amin'ny adalanao. Ka mba hiambondrina neny a. Ka andeha koa ianao sa tsy andeha? Mora andraisako fanapahan-kevitra etitra. Mba mikasany anao inona hono zato izy. Ambondiana raha le a. Dia roviana hono. Zao dia zao fa tsy andrela. Maninona raha mandeha aloha dia mba mijery ny lalina tokony hitsorahana. Ndao sendra marivo tsy mahafaty ka ho afa-baraka eo hoe gendarme maray namono tena fa tsy maty. Mandeha amin'izay avy eo hoe iza le zandary. Se gendarme chef Paul. Dia hoe inona no namono ny tena? Dia hoe valika galona dia natahotra. Aza hitako aza mahita fa dia efa fahambaraka tsy misy toy izany a. Sady raha sanatria ka tsy maty eo vao maika hitondra fahasahiranana ho anay indray. Ka tsy handeha tokoa izany ianao? Dia nandeha tokoa ange ary raha tsy handeha ianao e? Mandana ho a?
So voatsapako fa tsy tia amin'ny vadiko. Asa, tsy fantatro. Mba jerijery kely any ery maefa le zavatra nataingiko ambony fatanao fa hijery zavatra kely atsy ambany atsy aloka. Mandrosoa? Ve mama maefa ihany e. Mandrosoa dia mipetrapetrary e. Mialatsiny aloha fa tena mbola mikorontana ato aminay ato a. Zaza ny tena mialatsiny amin'ity fanelingelenako amin'ny andro vao maraina ity aky. Tsisy an'izany re mama maefa. Fa zao aky no antondiako a. Ndriko ve tsy mba nahary vaovao momba ny dada maefa io maraina io? Momba n'le gradiny samihafa ve zany e? Zay indrindra. Reko tokoa iny saingony hoe very koa sangisanginy zareo samy zandary teo ihany. Kanjo nanamafy George. Zay avonino. Tena marina kile izy. Andrekako io. Ary zay indrindra no anton'izao diako maraina izao. Zany hoe miangaviny aho ao amin'ny CB mba hanontany an'izay tokony atao. Zany efa tsy nanaiky ny an'rany ahy dia mody ny teny tamin'ny maefa hoe jerijery io ny zavatra nataingiko ambony fatanao fa misy zavatra ho jereko vetivety. Nefa ny dianao ao amin'ny CB ihany. Ka manana ny adala kia. Dia ahoana izany? Nefa misalasala amin'ity toetram-batiny. Raha jerena ihany aloha ao amin'ny broso mba efa ao izy. Efa nandalo teo fa lasa ao an-trano nono izy. Ka izay toetram-badiny izay indrindra mahakamo ao le filongolongony iny e. Izy kosa aloha dia tena vehivavy misy toetra izay e. Mifahitako azy io diso saro-piaro amin'ny CB. Diso fiefitra izy fa ny anay aza manahirana anay. Sa ahoana ke? Zany mihitsy. Dia ahoana zany natao fa ny orange mandeha ihany e. Ka saika hoe ho resahako telefona izy nefa ohatrany tsy mety. Raha ny tsaratsara kokoa aloha dia miresaka mivantana aminy e. Ny antony mantsy dia izao. Tsika tsy hoe olona mifanalavitra fa olona samy ato amin'ny camp ato ihany. Fanampin'izay koa le zavatra horesahanao amin'ny zava-dehibe. Eny e, tsy maninona koa nefa raha miantso azy dia mangataka fotoana ohatra. Aleo marina ary izay no dia atao e. Aleo atsoko. Allo? CB ve zao? Madame Raly vadin'ny chef Paul ihany lehibe a. Misy resaka saika ataoko aminao tompoko fa asa ianao raha afaka ny mba handray a. Eny tompoko, eny tompoko. Misaotra indrindra tompoko. Ahoana hono? Misy zavatra toy ny vetivety hono fa tonga dia andraso ao amin'ny birao. Fangambola tsy lasa? Oiza? So tara ny fampirima trano amin'ny andraisana ny vata mangatsiaka anao. Tsy hoe amony tena kory ny efa programanao teo. Fa heverinao moramora ve zany hoe amony tena amin'izao andro mangatsiaka be zao e? Maefa, nanahoana le tsy le varina saiko ny jerijereny lahy efa mibataina sa ahoana? Neny ary tsy niteny tamiko akory hoe vary mitainginao fa hoe mba jerijery fotsiny le zavatra mitainginao. Dray dia mba efa mibatainy lahy eo a. Ka hodoranao kosa ary ve? Fa ianao ry Paoly, tsy hamonjy birao ve ianao e? Toa ilozanao mitanondrika fotsiny eo atongo-pandriana eo? Ohatra ny kamo araly a. Nenao koa izany mahakamo anao daholo na ny hamonjy tena na ny hamonjy biraoko. Fiangaviana ve raly no ataoko hoe mba azo le fiara-miasa nefa famino tena no sesika ao ataoko. Ka vao maika aneo tezitra aminao io indray CB. Fa atao amin'ny CB marina ve ianao se ahoana e? Ny sefo ve maniraka ka ahoana ny tia andeha. Dia ahoana raly? Mandehana hono ianao mandalo any aminy. Misaotra anao ihany tamin'ny fanetretena nasionao raly a. Fa reto nga raha tsy torohevitra avy amiko na omby. Mbola be vava ihany fa zao tokoa raly a. Raha miravina soamantsara io a. Zay avo tena iova tanteraka ary tena iova finoana mihitsy aza. Iova finoana aiza indray hono zato izy. Any amin'izay fiangonana malaza tsy tonoiko anaran'izay indray tsika telo mianaka mifampitady raly a. Aza mirediredy amiko eo ianao a. Tsy ny akekenao no ampivady-pinoana ahy. Eny e. Tsy olana na tsy anaraka azy ianao e. Fa ahoana raly? Mety ilamina ihany ve ho CB ty afery ty?
aiza kosa moa no ahafantarako an'izany. Niary efa vita niraka nampanaovinao aty izay. Efa nitanterahanao raha-baky teny dolo ve ny zavatra nasaiky nataonao reny? Oke, anao tsy amerina an'izay teny izay amiko tsony. Tsy mpivarotena akory aminao. Sa mety ho zakanao izay miseho sy mitrango eo raha ataoko tokoa. Mba resaky iny ka atao fa tsy mitapitapy amiko eo Mba gaga amin'ity fahasarota-piaronao mantsy ny sahampirisikànao an'izany. I Chef Georges aza olona namanao akaiky mifampinana amin'ny manta sy ny masaka aminao, lazainao tsy matinao lolo indraindray. Maika fa isebe sady tsara tarehy ny bikany iny. Moramora kely vavanao raly sa mahazo fetaka eo Fa fofoninona aloha zany hafahafa manerana ny trano zany ry mahefa. Fofotoaka avy ny sotrony teo izany. Andrekako ianao. Dila kely fotsiny eny dia efa mivadika atao amin'ny lalaody be tao ny ianareo fefa ny angezotroko teo fanalana makafoka ny sady ody risika ihany koa fa oka nareo andinika. So dia ianao no tena tokony andiny tena. Moramora ianao raly Miakatra sady angano tao kafe fa mivonsotrona teo. Tsy ahoana eo dia miakatra afo fotsiny eo indray. Mangina rangafa so voafelaka eo Felao rasay mitady zany alefaso. So everinao fa misy miataka aminao areo. teny antsara io reny lahiry mahery fa simbaka eo teny azay tsy fantany angambo zany hoe Chef Paul zany. Matoa tsy miteny misy antony ao. Talony eny no matahotra anao fa tsy zao tsony ampiaro amin'ny daholo re lesona nampianariko any eny reny roneny ainy fa mpianadratsy fotsiny no ataony lisany ato an-trano ato mpianaka amin'ny ray loto sovanina eny ary tatazo Tomamely tapoka lety. Tsy misy io. eny koa vandrony Tsy misy io Paul Gaika. ohatra n'io ratsy izy zany ry Paul toa tsy misy mavoa azy daholo izay alefako na daga na totondry. Iny kosa ary mba tatazo. Kailety tena voany amarina andraso va tonga teo be daika nakaikitra azy azoko azy io dia fa isy zany manatona ary raha mbola say tonga tedebe daika le azatratrako Vonjeo ary mahefa fa voabeda ny tsafa-metsika. Sady manaikitra. izy nefa mbola azo ny kiala ratsy ty tonga dia be tao amin'ny mahapoly azy kory neny na ampiaro aminy aloha ny leson numéro 1 nampianariko any eny reny. Ianao koa fe dia adaly. Ny tanako aza voabeda ny ato daholo izy roa kina no ataoko numéro 1 io. Ny numéro 2 indray ary ampiariny. Fa ianao ve maninona numéro 1 aza tsy tafavoakako numéro 2 numéro 2. Kapoy amin'ny platra mafy be amin'ny tananao iny aloha ny tapindohandra mahefa. Fa misy inona ato izany zareo Fa iny ty mamony vehivavy ty ry Chef Paul. Fa misy inona no mifamono ohatr'izao? Sady amin'izay vehivavy ty vononao avelao izy fa zapetainao ohatr'izao maty ary raha votsitra eto ty madamo vony sa ho tazonina fa zay tsoka. Oay, tena mandeha raha be mihitsy ange sandry ny mama mahefa zany Kakeran'le alika romotro teo io akia. Fa maninona kosa ary se fo manaikitra ohatr'izao jereo fa tena lasa lalina mihitsy ange le kaikitra Miala ho ianao raha tsy avotsitra eo dia andro zandary atao birao raly votsitra ianao fa aza vonona avitsoroa izy tsy mikirapy ianao madamo vony fa votsitry moramora izy zay endry tsara raly zay efa votsitra izy io madama vo eo very sefo ny vadinao no ny dodododo no ny nataonao dia zao sahady mivalim-pity asetrinao azy mba matahora ihany ry an'Andriamanitra. Ny amin'izay angamba madamo vony dia aleo hipetrako afiratokantranona ihany zany madamo vony zany zay ampilamina anareo sy razorza atao zany madamo vony ny andray iny tsy mbola navita ny kasotanana zany na dia tokana monja azy tsy mbola navita nanaikitra zany iny ny azy bizo misolo ny kaikitra mazava aminao nga amin'izay dia toy izany tokantranonareo zany ny bizobizonareo kinona ho ny olany aleo aloha atsoko mihitsy izy fa mandreraka mihitsy ty ataonao ty oka aloha madamo vony oka fa ilamina ary mipetra tsara re zany ke fa mipetraka nao sy raly sisy ireo mitsangan'ireo andao mihitsy aloha nareo entina any amin'ny dokotera ry mama mahefa ka
Ary maninona koa ty tanany maefa toa misy platra be. Asa tanan-drapaoly daholo reny akia. Tsy azoko. Nitapahan'le alika romotra io akia ny tanan-janako a. Zany ve? Andao aloha any amin'ny dokotera mihitsy tsika. Mampatahotra aty raha mivoaka amin'ny sandronao. Za koa ve mahazo manaraka anareo any? Ny tanona mandingana eo any Izaho koa kay mbola eo amin'ny sebeko. Tsy rarahako sy alehanao any. Mialatsiny akia nanome fahasahiranana ho andry fotsiny amin'ny adalan'le tsy vanina io a. Ka atao ahoana ary nijery fotsiny anao amin'izao e? Inona fotsiny mampiray asa ato? Izay iray vatsy ange ho ndray ainy e? Ndao sika roa andeha ary. Tsy maintsy makany amin'ny Institut Pasteur zany nareo zao. Everiny lafa alika angano nanaikitra andralona saila makany amin'ny Institut Pasteur izy. Aza mampomela ary maefa. Ndao amin'izay ary e. Ay ve ka mamono ohatr'izao izy io e? Nefa neky ka tsy mamo izy teo iny e? Fa nga vitany mamono fotsiny. Fa maninona koa? Manimba entana. Izany ange vao avy nitoriany tao amin'ny birao tao e. Ataovy matotra akory mama maefa. Marina ne zany e. Fa inona hono ny antony? Maneva tevazo hono ny fiantsoana azy hoe Paul e. I Paul hono ny fiantso azy. De zany ve no itoriana vady? Ha, De iza no nampanaoviny ny enquête anao? izy ihany ko. Tena afarasany olona tokoa ty vadinao ka. Marina moa. Mampanao tao foana kiny toka. Any amin'ny tany teny efa mandroso no mety ahitana an'izany. Saingy vitandra Paul aty amin'ny tany andalam-pandrosoana zany. Efa nanao ahoana zao ny sandriny iny? Tena mbola maharary letsy a. Zany? Zany mihitsy angamba io mampanavy ahy io. Tena angamba hiverina ho any amin'ny dokotera ihany aka. Ny fanafody nomeny dokotera tamin'ny azany mbola tsy lany e. De verina sady ve? Ka maharary ako. Fa nga manaintaina izy amin'izao? Ka ny fanaintainany mihitsy anio ahy io mampanavy ahy io mantsy anao e. Etso tsapahy kely hoe ny andriny eny. Tena manavy mihitsy ny zany. Aleony no miverina any amin'ny dokotera ary. Ary fangamo ny etso mitsindrony. Tsy mahavita mitsindrony zany ary maefa. Efa fantatrao ihany ny fatahorako an'io zavatra io. Solon-tsindrona no nomeny aho. Mitsindrona nge ange ampiasa kokory eny no fanafody afy e. Zao koa ny teniko aminao ry maefa. Efa fantatrao sy tsy afenina aminao zao fijaliana iainantsika atao tokantrano zao. Ka tsotra ihany ny teniko. Mba endry. Za kory ne mba lasa saina ihany rehefa mandinika ny toetra leranga io e. Zao mifokarangony azy izy iny. Ay moa mbola tsy nilazaiko anao. Aninona ry neny? Ifiny telo ane zay na inefatra no nahitako finosana rongony tao am-paosiny. De ahoana ho izy? Menamenatra fotsiny izy tamin'izay. Zay na lalako hoe azy io. Nandresy lahatra amin'ny mafy izy avy eo. Taorianan'izay moa dia tsy haiko fa tsy nahitako tsony. Mety mailo angamba. Ary marina zany le eritreritra. Aleo trotrona ambavaka ihany ry neny. Iny ve na atao atsangory ambavaka aza hanam-piovana tsony ho ianao e. Sika angamba ny tokantrano anisany mikorotana indrindra raha samy tokantrano atao amin'ity site ity ry neny ka. Fiainana daholo re zany ry maefa. Tsy atao mahakivy. Tsarovy anefa fa eo amin'ny fiainana. Izay mamafy rivotra tsy maintsy mijinja tadio. Ode! Mandrosoa! Ay vendry e. Eny kia. Mandrosoa kia dia mipetrapetra. Mialatsiny fa izay koa tia mbola mikorotana. Zaza mialatsiniko. No heveriko fefa nanao pansement zao nareo mianaka io. Mbola tsy lasaka. Ka efa nanahoana zay ny fahasalamana mama maefa. Tena mbola maharary akia. Zay aniny anaovako hoe misy pozina mihitsy ngamba ny solon'ny fileranga io e. Aza de miteniteny foana rery maefa. Ka marina anie zany matany vony e. Vao eo mihitsy anie ihany ny mananatranatra ny maefa hoe mba endry tsara e. Ty rain'ity mantsy raha izao tsy hita ho atenaina intsony. De ahoana tokoa izy taorindreny fisehoan-javatra ireny. Nenay nga iny ahita teny rehefa tsy mamo e.
Izao iova finoana ao amina fiangonana tsy tononoko anaran'izao foana mba irairaina isaky miteny. Misy toetra koa raha iny dadany mahefiny izany ka. Izany aneny nanaovako anao hoe tsy hiova intsony raha iny e. Tanana efa zatra mitsotra ny an'ireny ka tsy afaka mivokona intsony. Ary nanahoana ny fionany tamin'ny CP tamin'ilay olana mahakasika an'ilay grady samihafa iny? Nasainy CP ny demerda tamin'ny fomba rehetra merenana an'ilay ilan'ny verony e. Mba tsy no asarotony kosa sariko. Izy telo lampinamana be ireny ilay olona niarany tsikaraka azy tany e. Anisan'izany ny ao aminareo. Reny indray tsy mifanary izany. Mba nahita ihany azako. Ny apitson'iny ihany. Ay kosa? Za io ange sady variana mijery ny tanany maefa mandrary an'ity satroka rofia ihany e. Efa tena kinga marina. Izy aza kinga kokoa noho izany. Hitako amin'ny fandehan'ilay tanany eto mihitsy fa tena tsy lainga izany teninao izany. Tsy maintsy mitady ekia. Tsy fandokafana azy fa tena endry kosa ilay zanakao ka. Raha ankizy hafahafa ve dia anaiky ny hanampy anao ohatr'izao. Io tablety ambony latabatra hitanao io ane ka vola azony tamin'ny fanjairana satroka nataony ihany no nividianany an'io e. Zany a? Fa hono ary mama maefa. Raha manaiky ve George amin'ny fandrariako satroka atao aminareo manao ahoana? Misy toy izany aiza kia. Mba tsy hirerintsony ary rehefa amin'ny fotoana tsy maheo amin'ny maefa. Aleo ary fa hiresaka amin'ny George any amin'izay e. Toy izy ole tsy niezaka mahate-hidera anana ny lary maefa. Ampio foana neninao. Firy taona tokoa moa izany izao elahy io? 7 taona amin'ny septambra izao. Tsy feny akatsy moa. Ie. Tsara fa toy izy ole tsy bandikely a. Jereo koa ty fahasarotan'ny fiainana. Jereo koa izao adalandrainao izao. Ny anareo mba misotro ihany fa misotram-pahamendrena. Fanenay. Aza manao an'izany ianao mama maefa fa angano koa iny rehefa hanondra an'izay a. Aiza. Ny mahasamihafa azy roalahy fotsiny anga dia izy tsy dia mikasitanana. Raha aty amiko aty koa moa miseho anangatsangatsandry izany dia ataoko mahita mihitsy e. Sef George koa avy mo dia ho afaka hanohitra andry eo amin'ny Satoabe andry. Asa raha efa renareo ilay nanaovako azy tamin'ny ray volana izay angamba. Fa naninona ity? Mamamamony ianao tamin'izay. Dia niseho nanakatra tamin'ny daka avy eny am-pandriana. Tsy tadidiko tokoa moa ilay zavatra nasainy nataoko teo. Nefa izaho mbola mipasoka ny akanjo entina. Indray mpimaso monja ny nandraisako an'ilay basy poletany tsy lavitra teo. Loza? Fa maninona ho an'ny dakana? Sady nambanako an'ilay basy tetỳ an-tanako. Mifona avony fa tsy hanao tsony amin'ny fona tsisy farana. Mitsangany teo am-pandriana eo ah. Dia mandeha nareo any amin'ny WC io rano maloto amin'ny po io. Dia nitsangana. Nahoana mihitsy moa? Tena nahoana ry kala. Zavatra hafa saina ataoko izy fa aiza kosa dia anary-po any amin'ny WC no asainao ataoko. Sany anala baraka ny tena tadiavinao izy. Rehefa ady ry tio tsy asiana sentiment izany a. Dia ahoana? Lasa nitsangana e. Avy eo na raha moramora tamin'ny basy avy ato aoriana. Dia tena vita andriako ve izany? Zay. Za indray ry kiala rehefa manao dia tena ataoko mihitsy a. Mba tsy nisy nahita kosako. Teny an'izany tamin'ny mihitsy hoe zaranao aza mba tsy nisy olona nahita niny fitondranao po iny. Dia taiza olona tavomandry ny nariana aloha e. Tao amin'ny WC fivoahantsika isan'andro io e. Ary vao maraina anie izany matoa tsy hitanay e. Vao maraina ka. Asa angamba teo amin'ny tamin'ny enina maraina teo. Dia tena nahavita kindriko ka. Efa enao moa vaovao. Vaovao inona? Zay angamba vao tena olaky amin'izay George. Ora olona fa misy inona? Verbala e. Verbala hoany e. Fa taiza ny natao ary very taiza. Tsy dia mbola mazava amiko aloha ny tena marina ny amin'izany. Fantatro fotsiny hoe very mibala. Ay ve ka misy an'izany? Any. Lasa nampanatsoan'ilay général Larala andraina any amin'ny Toby ihany izy izao anykeo ka asa hoe nanao ahoana ihany. Loza koka izany manjoa anareo izany. Marina moa. Mandehana aloha ry maefa andohary vomanga ao vony fa ohatrany hoe vokisan-dresaka fotsiny eto a. Aza dia misahirana mora izy mianaka.
hitsidika fotsiny ange no antondehako e. Zavatra efa masaka anie izany fa tsy hoe vao andrahoana akory. Io aloha ny vomanga dia mahazo tomana ary madany vony a. Aiza no alaniko antiry le maefa be tia. Nataony labetsaka loatra ty izy. Sady mbola mamay be ery izy izany. Izay tsy lany akio eto azy Menada. Izay tokoa angamba no atao. Fa reny nge na mahazo gote hafa toy izao aza angany katikaty bomba melany izany e. Tena lamody ny ankizy ankehitriny mihitsy io katikaty rabomba io na ny tena lehibe aza nge mahita hoe tena matsiro kely le izy e. Le izy tsiro chocolat mikarepi-drepoka mihitsy no teny itiavandry zareo ny katikaty bomba. Sady betsaka raha teo moa ny ray pahakeny efa 200 ariary fotsiny. Mandeha ary tonga dia atero aloha ny azy Menada dia avy eo ampanatero ankizy ny lovika. Misaotra indrindra ry izy mianaka fa ho voko tokoa izay efa mianaka amin'ity a. Hoe, efa mianaka hoana fa ngatsy miasa Ramose? Fa efa hoe lasany amin'ny toby ihany ho amatsy anaoko. Fa na izany aza tsy maintsy hanajanonana amin'ity izy. Sady tsara izany vomanga izany ry mama efa. Asa izay nahitany an'ireny avy any. Tsy efa 10 kilao ve iny ry maefa sa mihoatra? Iny ve ho 10 kilao fotsiny ary neny a? Ho voko vomanga kosa izany nareo telo mianaka mandritra ny 3 androko. Fa nga dia ho vomanga fotsiny no hoan'ny eto ry kiala. Roay ary izy mianaka. Sady maika ny anome anjanako an'ity vomanga ity koa. Ahoana kia? Hoe, fa hono tokoa ary maefa. Fa anga mbola mikoso-trano ihany tamin'ilay tsy nahateo ahy iny. Iny ampovoambony iny ihany reny ny kosikosehako teo e. Tsy laiko mihitsy ho anareo manita domi-koso-trano eo rehefa tsy eo aho. Iny fa na eo koa aza. Raha sanatrika mibolisa hatreo ianao dia ahoana amin'ity tanana mbola misy platry ity? Haiko foana mitondra an'io rery neny a. Asa pedoika re rehefa tenenina e. Eny rehefa voaray zay e. Neny koa. Mandehana aloha mba hividiano kafe amin'ny termosy kely iny vetivety. Tsy vao eo ve neny no nisotro kafe? Tandremo fa ny tension ka tsy mampitandriny. Sady neny no laza hoe manjepojepo ny maso indraindray. Mety efa fambara tension zany ry neny a. Janony ihany ny resaka tension anao fa vadiko kely ny resaka. Ala lasa saina tapoka taminao ty hoe raha sanatria moa ka ny tananao havanana ny voteo vita treo aloha ny fiainana mandra-pa. Mahay zavatra ny Andriamanitra ry neny. Ny fandrariana satroka aloha dia tsy maintsy zany miazakazaka. Tsy maintsy izay aloha e. Eto aty ny vola raha hijerena an'ilay kafe ihany neny ka. Ty tokoa letsy a. Ahoana izy zandry azoika e. Ary nanao be angamaly ny tao mbola makafoka be ny pozinareo zany sa valaky ny asa maly? Ao daholo angamba izany zoko Paul. Fa ny vaovao akoatran'izay angamba mbola tsy fantatrao. Fa misy inona zandry? Rehefa hisesy ny loza dia misesy ry zoky a. Fa misy inona indray? Hitanao moa izay entanao barazy alina iny. Ahoana moa tsy hatako andreny? Dia izao ny zava-niseiko ahenoy tsara. Hoe ahoana? Vao tonga tany amin'ilay toerana anaovana an'ilay kandro izay dia izao no nitranga. Izy efa damo avy dia nametraka ny fitaovana ka nanomboka ny asa. Fa zasy radoda kosa hamonjy an'ilay bara fireventsika io ao amin'ny Rakoto e. Eny haiko tsara Rakoto. Saika mba hakahody antsika ny direksion tao amin'ny Rakoto tamin'io. Kanjo pilaka vao afaka tao. Vao tonga teo amin'ilay toerana iasana avy dia inona hoy zoky? Hoe ahoana? Iny fa nisy vamomave hito ny rafarafa avy any avy dia ny sakanana. Iza amin'io le nanakana? Zay za Zorsa miaraka amin'ny amamona. Dia ahoana letsy? Rehefa nijanona ary ity veo ity avy dia hoy Zorsa, ny papianao Ramose a. Tsisy fanajana amin'io? Tsy misy e. Fa nga vitan'izay ihany. Fa ahoana koa? Mbola somary ny treromma koa ty sofira. Nareo rehefa mahita famantarana mba manenany hafanganam-pandeha zoky a. Azafady kely ny permis anao. Misaotra, mandeha amin'izay. Toyiny.
Zava-doza tena zava-doza ka mahatonga amin'ny tanondrika eto an-tavarangana eto e. Vao tonga tao amin'ny birao zay dia le raha miseny sakanako ny alina no efa manoloana ny CB. Fa iza le olona? Tsy olona. Biby? Olona ihany moa zany fa olona général le. Oka letsy ka tsy loza. Efa ntenany aty hoe loza e. Vao nahita azy dia latsaka aloha mipipihako. Aveo dia nasainy CB nanao jery atrika. Dia mbola navita? Tsy navita niankin-drindrina. Dia ahoana CB? Hitako ny voto mihitsy ny orony fa ianao nga ahoana? Faly deba rery ve ny tao anaty fiara tamin'io? Izy rerika. Dia ahoana le enjana? Tsaronao ve hoy izy le alina? Fa nga afaka mamaly tsony e. Tsisy afa-tsy hoe kena mon général tsy misy farany. Romotra be angamba CB amin'io Zany niteneniko anao teo zany e. Ny voto mihitsy ny orony. Ary tsy mbola nahita ny CB tezitra tahak'izay Rehefa manakana fiara toy ireny mba hamailo andro zandry fa nga ny saina madinika an'izany tsony e. Ny andro maizina tena nidiran'izay matsatso ary zoky e. Fa raha amin'izao kosa aloha ny mbola tafajanona ho zandary ihany tsy mahasakatsakana an'ireny veohity ireny tsony anafarako faramandimboko ka lasa zandary. Tandremo toy ny anak'Andriamaso no manakana veohity. Sy aza kivy ambony ihany sefo aza tsony amin'izany sefo zany tsony ary zoky e. Efa mety tso zany tsony angamba rehefa afaka kelikely. Ny eo veranga tsy dia mbola milamina tsara ny eo tonga ihany. Dia iza indray ny tadiaviny sy etsoko any sera zany ka? Atsoy fotsiny hoe zoro za dia ampy atsika izay e. Raha manatona ny taotao indray ary? Anatin-doza ve zoky izy anefa niteny ny fierovana lava miditra anareo izy no mety hanimba amin'ny asako. Vitao any amin'izay nenareo hoy izy. Zany eo ihany fa ahoana koa ty resaka be atao ampiasany ty? Hoe ahoana koa? Anaramaso kaiky atsika kimamimamy ireo amin'izay ho ny CB. Zany ve? Ie, indrindra fa ireo mpimamy am-perinasa ireo voatonontonona matetika anatin'izany tsika amin'ny tsamima. Fa nga ho ny volany nisy trotsika e. Ao koa ny ery zoko vao mba manana olana kely ny sasany dia efa kalazaina ohatra ny rininy ireny e. Ny mpisitona lakoloso ny betsaka ao fa mitandremy e. Niaranga ty Rasimo Masarim-bavy ty ny tena alako ao amin'ny tanànao Ay koa ianao mba mahamarika an'izany. Efa ela mifantatry ny toetran'iny. Dia inona marina zoko ny tokony atao raha sanatria ka rangara sanatria voatsoka amin'ny tiasa fefanenjehany ty dia aleko mandrary satroka rofia miaraka amin'izy mianaka. Ny hevitrila ny atao fandrariana satroka fotsiny. Hanofa trano lehibe zany sa ay moa miala amin'ny trano koa rehefa voarokako. Za ndray aloha hanokatra tsena kely vinany eny amin'ny tranonay vao natao e. Ianao za mba nahavita trano fa zay sy raly tsy mba nanana zava-bitako ohatran'ny maheva nandritra ny 0 taona avadiana izay. Aleo rangaha zany hidaboka any ndao nalazy kely atsy amin'ny ralody be atsy. Ndao fa misy aty sady ralody koa mivoa foana rehefa dondomina. Indrindra hoe sika mandona azy tsy misy voaroko zany eo rangaha. Ataovy ambony moral alefa zoky miara miteny sika hoe tsy misy voaroko zany eo. Alefa raha hoe tsy misy voaroko zany eo. Zay. Lasa an'izay ny loza rehetra zoky Oke zany malala koa voay akidaza tiako be moraly io. Indray nenao mandehana sokafa any varavarany io ngery mahefa. Fa tsy mety mihitsy ve nareo raha tsy amin'ny andro alina vao mody miaraka amin'ny amamona amin'io. Azavady lesy maheva fa somary taravodinina kendray dada. Efa matory anganareo miaraka ato ary aizy ralo letsy. Dia tena raha tsy mety mihitsy ve nareo raha ngaty raha tsy amin'ny andro alina efa fatorian'ny olona izao vao miditra ny trano
Azafady letso fa tsy faraliako efa matory angary rany ao. Tsy efa nambarako anao teo moa fa efa ora fatorin'ny olona izao. Midira ary alafa le ho idiko e. Enao io moa izany dia teny endava toy ny zazakely foana amin'ity fodin'alina lavitiry Paoly. Efa impiraveriko aminao moa fa tsy hanao rery anie ho ano mipetraka amin'ity site ity ka azonao atao amin'izay tianao atao e. Sa efa milamindamina indray ny resaka grady ka hanomboka indray ny revi sy ny sisa. Sa mbola mety hatramindraly an-damimazy foana. Fa za vitanao misotro taloha kosa e. Isaka mahita vao mandray kely. Mahakamo koa angery raha manomery zalany efa ianao tsy handray e. Andraindray nefa ianao ny lelandraly toy reniny reny. Marina ihany ny tenin'ny Piragasa manao hoe sarotra ny miaina. Hatramin'izay mivadiako fiangonan'izay kosa ve tsy efa mbo hitanao hoe misy fiovana e. Manontania ianao olona fa iray amin'izay kosa tsy maintsy hiteny fa niova. Fa raha misy miteny kosa hoe tsy niova dia ireo le olona tsy vanana tsy menatra ny amin'ny sava mihitsy. Olona efa jamba kosa andray ao anatin'ny zato mahita ny fiovanao izany raha Paoly a. I Paul ihany ao ny Paoly. Oka fa tsy metaka anao tsiny e. Oka mihitsy. Teny olo-dehibe zay sady teny namana-pahefana ihany koa. Reto misy vola maromaro atolotra anao. Tsy misy ajanoko aty amiko reto fa ho atolotra anao daholy. Zany dia ho pirofo-pitiavaka anao daholy. Zay tsy miady ho n'olombody fa zay tofo-pamsy. Tovoly atony ihany mitarika afaka mpanao azy sefo-Paul. Dia eto anaty lanitra koa ny anaovantsika voady fa tsy famalina iadiady izany tsony ka oprofo izany dia iombona amin'ny alalina liaka kely tsika. Ndao zany sisy. Miala tany ianao fa tsy. Za koa tsy afaka ny andray an'ireo vola miforiporitra ireo. Ka tsy andray zany. Voalazanao. Ianao zany io tao ampiseho ilay ohatra ny eniny ireny. Ka tsy ho azonao amin'izany na inona filazanao eo e. Niary fa zay dia zay. Un point c'est tout. Ary to lasa miteny vazaha le ho aza. Fa iza moa mampiteniteny foana eo raha tsy ianao ihany e. Efa nilazaiko anao fa niary efa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy ekeko. Ireo mpiara-miasa amiko izao faly ery manome vola ambadiny. Ry zareo izany. Faly ery raha matoa mandray maninona. Dia tsy ho voavonjy izany reny olona ireny amin'ny andro farany. Aferany indray izay ka tsy hidirako. Samy mamonjy fanahany io. Mazo mijanona koa ianao rehefa tsy handray e. Afaka ny editiko. Ary ahoana momba latery maheno fa andraisa karakory. Ohatray. Kristianina ve andafa memezana ry dada? Tsy mahazo mandray an'io ianao na ny kely ary a. Na ariary aza ry maefa. Averena any am-paosinao hono ny volanao e. Ry nengo rangatsy. Tokony alaina aloha ny vola dia avy eo mifono. Dia tsy maintsy anaraka ny tenin'ireny lakozalahy ha? Manotra reto ragany hoe hiakatra velona ry an-danitra. Ny ianao anefa andanimpotoana fotsiny no andehananao mivavaka indraindray ireny e. Ary aza fampitsaratsara kely fa tsy milay a. Fa mikasa any aninona indray? Anaikitra? Mipetra tsara kosa aloha, so ifanjevo eto indray. Ila koa tadiavy le tapaka ity ha? Sa mitady pilatitra koa ny ilany akavanana. Kitiko leo ary ny reniko. Fa anaovako fiveriny haiko eto ianao na dia mbola misy pilatra tokoa aza ny akaviako a. Mipetra tsara ry maefa. Ifa maly amin'ny olona gaigy ve? Zany koa vera atao hoe mpivavaka. Mpamiavinga olona. Aza mamaly tsona ry neny a. Iza koa no itery amin'lahy io. Fa iza zao no miteny? Mangina koa ry maefa. Zielona tsara zay. Mangina hony. Izaka ny antatrano rangatony dia tsy maintsy mitondra fahasorenana foana. Ka tia laza ny andianako. Ndao fa lalany e. Raha mbola nazavazavy ho andreo efa tsy tanany lateto ah. Nareo moa tsy efa zanaky ny alina. Mbola ikobola ho azy io vava lapitsotsotra io ray andro any fa aza taitra. Ny antony?
io fisangeny lahan'ireo zarak'olona tsy ampitoana atao io ka. Mody hoe manao baskety rehefa nitaratra tsy misambotra baolina fa ary amin'le sakafon-jazakely tsy mbola matoy ary mijery baskety atao lisany ake zaindra rehefa lisany tsy mahita e. Tsy manahaka anao kosa aloha ny toetrako azafady a. Sady tsy fidinao any bogosy e. Ary le nataonao niaraka tamin'ny sefilanto nga tsy tadidy sady. Raha ninona? Hitako ane tamin'ny nandalo raha lolona be. De lasa mifalainga indray. Marina. Ay ve talala iny. Taiza tsara ary le toerana naporifoky fa hitalala marina. Za nisotro kafe sy mofo teo amin'ny rakotra za tsy hitanao akoroko. Ka mbola varila tamin'le takolaka be andralolona letsy tsy nahitako alahy. Seko ke tsy mba nianjo e. Sa matahotra ny akatala leka afikely tapaka ikopo sy le mofo gasy na ry zato. Aza mena tsiny ary ralo fa maso mijery tsy mitondra mody. Maso koa adaly. Ianareo nga vita amin'ny maso mijery fotsiny fa miasatra amin'ny tanana mihitsy. Zany moa ny toetranao. Tsy hitahotra tsy henatra tsony, efa vakiana fotsiny. Ka tsy misy atakaliko anao zany raly. Izy aloha roaka kely zany vato malalina kosa zany. Mialany ianao gasy. Polo ahony sy mahatamiko zany raha olona. Amin'izay kory neny dia mbola miangotongoty aminy. Aza malagrota laletsy. Trondro efa mirana tsara mbola tadiavy laoko tabaisina ihany. Ilangatakalo raly akoly. Mody miady fotsiny ake zaitra indray eo mason'ny lareny. Fantatro amin'izao ka? Akipio mason'ny lary le mahio fa mbola elaela ty orokoroka Israely ty. Tiako alenao raly. Resao amin'izay izay resaka saika resahanao hafa zao misy fotoana kely. Nefa na izany aza za dia atao ela loatra. Fa angamo misy resaka-kinina fa fanontaniana kely fotsiny hoe efa narivo avao ve ianao? Vaovao hoe ahoana? Maty ange hono raboribory. Raboribory iza? Le ensoloky 5,000 tato amintsika tamin'ny herintaona. Le lazain'ny olona hoe mpangalatra koa iny zany ary neny a. Ty vavanao koa mba fery hoe. Fa nisy akoho anao nangalariny anga. Efa hoe ho ny olonako. Rehefa zavatra tsy natria amin'ny maso dia aza miteniteny foana toy izany fa manala baraka fotsiny. Tsy hainao na endrikendrika izany na ahoana. Raha mifilazan'ny zalahy tokoa nge ka tena manao marina tokoa raha namaniny e. Tena marina hono zany e. Tsy bota zanaky madame Florine etsy andrefatsena ve ty lazaina hoe boribory fa maty e. Izy indrindra. Afa inona marina morony ely le nisandohany tato amintsika tamin'iny. Tonga avy any izy tamin'izay. Dia hoe mba omeo vola 25,000 any amin'ny mamamahefana hono sy efobe fa ilain'izao dia izao. Dia nomeniny ihany koa ve? Ahoana moa ianao ny tsy ho anome? Raha sefony maniraka. Sakora naman'izany a. Amin'ny loko manam-pahefana. Tony koa moa manam-pahefana miagaagako. Izany tsy isoloky azy daholo io bojo sy adala rehetra io. Zany aloha eo ihany fa tokony hamangy aloha tsika raha pitso e. Azo atao hoe akama ihany mantsy le reny sady mba fanirakiraka eo amin'ny birao e. Fa inona hono tena nahafaty azy e? Antanio izy rehefa mamangy ihany tsika ko. Mitady amiko indray mantsy ianao io a? Ka mifantanianao nge mandreraka e. Samy tsy mahafantatra izao ihany tsika. Ko maninona raha miteny tsotra fotsiny hoe tsy fantatro dia ampy. Tsy fantatro avy re raly a. Toy izy ihany e. Raha tena marina aza tokony jorojoro tsika ny olona. Amin'izay marina mba hitan'ny olona hoe reo sy efi-paoly menakavoko. Tsy isotro toaka indray ve ny mahamaika anao iandry faty ihany. Aleo miara mamangy amin'ny fokon'olona ihany dia samy mialaka. Sady tsy manam-bola hoentina amin'izany famangina indroa zany koa. Raha tonga any an'io alina ianao tsy maintsy hoe hamangy. Hitanao
Zao ny suitiny tsy fandraisanao vola ty amiko. Vola mangina avy de olana. Rehefa tsy mety de tsy mety ho aho. Zay, azo. Ka normal raha mamilava satria tsy hitako izay asiako ny volako. Raha sy alahelon'olona tsy hoetiko ampiaina ny tokantranoko mihitsy ho mantsy ianao, ary averiko foana izay tenyizay mba hiletika ao an-tsainao. Tsy vola maloto araky ny eritreritra ao foana ange izay vola entiko miditra ny trano raha le. Fa mba azonao an-tsaina moa ny ozona sy ny alahelon'ireny olona kana ho an'ireny vola ireny. Mba mitady ho an'ny vady aman-janany koa ane izy ireny, mitrongo vao homana. Ka matoko ange izay ny tango de misy ny antony. Samy mahazo tombony amin'izay ny andaniny sy ny ankilany. Indrindra fa ireo tsy mpanara-dalàna. Ianareo mihitsy anie izany no mampianatra ny olona tsy anara-dalàna e. Sady mampahantra ny firenena. So aloha fa mbola misy andro manao ny asany akitsy-po e. Na ampozinareo sy ny fomba fandraisanareo an'le zavatra eo amin'ny mpamily eo azany efa araka ny olona so nareo mihevitra e. Fa nga vitan'izay ihany e. Misy amin'ny zareo mihitsy ny mahasamy ady varotra tsotra izao. Ny sasan'izany moa dia mipetra-potsiny ny karaha isam-bolana fa vita amin'ny fandraisana kolokolo ny andavanandrom-piainany sy ny vady aman-janany. Zato toy izany intsony. Tapitra. Mahazo mamaly anie ianao raha misy diso izany e. Na torio indray mahasamy vadi-pinoana mihitsy ianao. Midika izany fa hanao ny tsaratsara kokoa. Kanjoinona ny teo? Araka le teniko taminao hoe i Paul ihany no ny Paoly. Enonao moa izay fivadiako vonoana any e. Zany fa tsy anao. Ka inona nefa ny tokony hatezitra anao ny amin'izany ary e? Samy fotsiny masina tany raga. Ianao mba te hiresaka nefa mora eto-po. Sany ihany ny olona tsy mahazaka demokrasia fa anenko. Mangina koa lary le maivandajy tia. Ianao ny te arary fo amin'izany io fa maefa miaka-danja foana. Raha ela misy 50 kilao tapahako ny tanako. Tena taraiky ianao vao tamin'ny herinandro anie arangadiana ny lanja fa raika amby 50 kilao e. Aiza renao izany. Sendra zay mizana mangala-danja koa lahy zany. Zany ny tokony ara-maso fa tsy mpitandro filaminana foana no atao matensika eto. Afaka manamarina izany ianareo fa tsy lavitra eto izany e. Tonga koa dia mitondra antsy be anapahana ny tananareo. Io ve anaiko tapa-tanana io na marina aza ny teninao e. Fa tony ve fa natao anao angaredina foana sa ahoana e. Okizay rineny avadio any ny resaka. Dia ahoana marina moa izany ny vola mangina amin'ny Madame Florine raha manga mitokana ihany sika. Izany io tsy manam-bola e. Fantatro mantsy fa raha tsy arahany izay teninao izay dia rehefa mamindray ianao vao anankorontana anay ato. Sy ataovy izay fomba andaminanao ny karamako e. Satria ianao tsy mety handray an'le bojibojy. Ampy tokoa anie ny karamanao e. Na dia tsy hoe ho ampy tanteraka aza. Raha tsy hanimbinanao isak'izay mandeha. Na mety mbola manana kosa angamba ianao matoa tsy mandray ka. Hatreto aloha dia mbola tahin'ny tompo ny fidiram-bola anay mianaka amin'ny fandrariana satroka isan'andro. Zao ary. Aleo raisiko andraikitra ny vola mangina andra boribory dia aleo areriko ny fitahiana avy amin'ny ratoboko lahy. Za ve dia verina izay vola 2 mangina fianakaviana. Dia mandeha ihany ianao rery. Iza koa no alanao baraka amin'izay 2 kelinao. Atsilana izany fa ampiakariko 100 hoe 2 izany. Fantatremo fotsiny rehefa tonga ny firotsahan'ny fitahiana ka hoe mba omeo amin'izany tsisy io. Totombary bazimby io ka zay tsy mitoto tsy omana. Mba milaza ny mpivavaka ihany nefa mino ny fitahiana avy amin'ny razana. Iza mitsika ary nitondra teny fa so ifanjeva eo e. Tsy aleo ve dada maefa mitondra ny teny e. Sady iza no zoky amintsika. Tena marina izany madame Vony sady aiko io. Hainao taiza koa e. So anala baraka eo mason'olona eo voaloza. Taiza ianao mbola nitsapa fahoriana hatramin'izay. Tamin'ireny fatin'olona eraky ny tanàna ireny ka.
Ka mbola tsy hitanao? Za foana no sendra miteny. Aleo ataonao chef Georges ka. Za mifanebaka kely raha le aoka ifanatsy. Efa ataona ny maro ane izay mifaditsika izay fa tsy mbola nahitanao nijoro tamina fahoriany izany ahy. Eo ianao no mitady anome bomby meo fotsiny. Tandremo kely ary vitako eo mission ka zay vao hoe aleo hitenenandra chef Paul azy amin'ny fahoriana manaraka. Tsy andeha raha tsy karamaina. Mandehananareo raha hiditra fa za tsy ho ao Iza no silako? Mahazo maka droatiko eo lahy. Tsisy tokony hidirana lakony eo. Misotro kafe ny anjarany lahy. Atao viaratra dada mahefa rehefa matoko teny ianao Tsy misy afaka hiteny tsinona. Ndao amin'izay fa efa anjarantsika izao. Tario ary moa Purée zay ray amin'ity indray mitoraka ity Manahoana daholo nareo tompoko? Manakory aby rery Paul fa tsy manahoana. Indray tsy zay tompoko. Tonga mamaky ny fahoriana tompoko. Misaotra tompoko. Eny ary izy mianakavy noho izao andro manjobona amin'ny fahalasana andro boribory zao dia tonga eto ny tenanay mianakavy reto mba azafady kely ndray matoa. Ka mba tsy izany raha boribory za tsony angamba no etsona azy amin'izy efa lasa korazany sao. Satria manana ny anarana izay fetsona azy tokoa raha tompoko lahy. Zay tazatsika amin'ny taratasy filazana manjo velany eo. Tsisy hoe raha boribory na raha lavalava mihitsy misoratra ao Zay ihany fa toy izy ny fitsapana laelony lesany. Oe, saika atenko. Raha kotomora mivoraka Jean Paul ny tena anarany. Maty anarako. Eny mialatsiny. Ary misaotra anao nampatsiazy tena anarany zay. Zay moa dia mpiaraka amin'ny amin'ny fampediana koa. Aiza ny tanjo tonga anay atsofinondry ambomanarina indrindra moa fa trano tanjom-bato iny. Hohona Ramse. Hamangy ve ny tena tondehanareo reto sa iresakadina koa? Raha resakadina koa no tany seneto dia tiako milaza aminareo fa tompony aty. Hogagangambe ianao re lazako sy tantarako ny karazana koa efa nandalo tao amiko rekely tia. Fantatrao tsara ngamba ry Radona na Radonal. Efa maty moa izy. Ry liva kely sy ry le solo sy ry le fra. Sady nampaka fiadina koa fantatro dolo reo. Ao koa ry solo vazaha sy Brino. Ka ry dada, mifona fa tena tompony ianao. Ataovy aloha fa mangina dia andraso velany aho ary rehefa nasavangy momba ny adina koa sika mitsamina. Zao ianao hitako tsy mamo ry Paul ka afaka mifampiresaka tsara sika. Mba tadidinao sy tsaronao daholo moa zavatra rehetra nataonao sy niteneninao tamin'ny famahanginany Madame Florine iny. Tsy efa mba niteny anao moa hoe aleo i chef Georges no hiteny. Mbola ianao ihany no solatsolana ny semin'ilay hoe aleo fa vitako io. Reny nefa ny vokany fa fambaraka. Ianao mihitsy ny makalagy alohan'ny tompo manjora aly Ny sasany tamin'ireo manamanjosa latsaka mihitsy tamin'ny nataoko. Mba izana koa izay ampifaly manamanjora aly torenina ataoko reny. Mba fantatrao moa fa miendrikendrika fandrabirabiana anao ane reny. Resaka akoho ve no entinao resahana eo ampamangina fahorin'olona dia mba ho rarany. Mbola ho avy koa aza ny resaka alika avianao nga hoana. Ny mpamangy afaka mampime olange amin'izao natao hoe vedety. Toa ny chef Paul. Jerenao tsara fa tsy maintsy ela eraky ny tanàna anatin'ny fotoana fohy ny tantarako sy ny lazako. Hoe ahoana? Hoe raha misy olona manamanjoka tsy mahita mpamaly na koa olona mangy nefa tsy manana mpiteny dia antsoy izy chef Paul, ilay gendarme mamperinasa avanana amin'ny fahaiza-miteny. Dia ohatrinona mimpiri amin'izany? Eo indrindritsika izao. Tsy maintsy ilana fandinena lalina ny zavatra toy izao fa sao lasa fanararopaty ka tsy mety. Mitandrema ihany fa miaratsy ane izany fidiram-bolanao izany. Tsy aleoko ve manao an'io antom-pivelomana toy izay voentsy dava n'ity resaka zandary ty. Zahay mihitsy ny saika ho resahako aminareo hoe tsy aleonareo miaratsy io zandary tsony. Io indray ny atao fitadiavam-bola.
Sady ny fidiram-bola hafahafa toy izao no tena manavanana anareo. Eny laza ihany e. Ataovy mampialamy velompotsiny ato an-trano ato toy ny poulet de chair. Fa zao tokoa saika adiniko anao fa ianao tonga vao maraina avy niasa alina iny dia avy eo ianao niverina nakany amin'ny birao indray dia tonga teo ilay bandy kely iny nitady anao. Fa za koa ary ve niteny tamin'ilay bandy iny hoe tonga avy aty an-trano mitady ahy. Zay mahavoany olona tahaka andreny. Dia inona zavatra hitanao netiny? Tsy nitondra ninina izy teo zay vao tsaroko fa trosy lehibe ireny ny teny an-tanany. Votsy sandray zany ny sakafo maraina andrasefo le aza. Fa fiveran'ny lahaty ve tsy ho makanina raha tsy manao kolokolo sy tsolotra e? Izy roa mitambatra. Faly ireny vendrana isany. Tsy ianao mihitsy ny mampime hafa sady filaza mahefa azy eno ary sefopoly. Dia inona indray izao fahadisoan'ireny olona ireny no mitotototo reniny ireny hatraty an-tranonao. Amin'izay zazakely toan'iny no ampivezivezenao amin'ity andro ririnina vao maraina ity. Mba manana fo mangoraka ihany fa mitera-day e. Olona efa mahafantatra vehivavy iny ka zaza. Raha misy iny tsy hozoko ny mahefa kely foana. Faravaratsy ny atokony ho tany amin'ny birao no tadiaviny. Ka niandry tany amin'izany toerana nasainao ny andrasan'izany hono izy fa ela be ianao dia noheveriny fa efa lasa dia izay no nitadiavany ianao taty an-trano. Izy angamba izay. Ahoana letsaka izany re? Za ange tsy niteny tamin-dranga hoe aty an-trano tadiaviny. Naninona raha niandrasana teny amin'ny sampanana ihany? Efa feno lentana. Tia permis en chauffeur dia mehoa aty le entana dia mahazo mialse. Ary inko ny teny entana ianao teo nefa toa tsy nisy zavatra nentinao niditra akory. Ay ve tsy mbola araka ny ely le hoe entany. Le zavatra izany ary neny le fa metraka. Ay ve izany no tiana ho lazaina amin'le hoe entany. Ary tonga dia labasy manga be izy izany ry dada. Ireny izao ny vola tokony hiditra any anaty kitapom-bola andren'ny lahy lasa niditra any amin'ny kitapom-bola mibara fotsiny. Ary sao dia mba vola tokony hiditra any amin'ny kitapom-bola ny vady aman-janany kosa nefa miditra any anaty kitapom-bola ny zandary. Arakarany io hoe niary efa fahadisomy mpamily fa tsy misy hidiran'ny tompon'ny fiara dia permis no alaiko. Dia inona ny atao hoe fahadisoan'ny tompon'ny fiara? Ohatra hoe tara ny assurance, tara ny visite technique, ohatra koa hoe misy tsy ampy ny papier, na koa tsisy rétroviseur ny endaniny amin'ilay fiara. Fa ny zavatra tsikaritro aminareo koa dia toa tsy ny fiara rehetra ny sakananareo e. Dia ahoana indray ary ny amin'izay? Lisany ve izany dia tsy manan-tsaina afa-tsy ny fanakianana foana e. Tsy haiko hoe ahoana mihitsy. Fa raha za kosa no mivadika eo dia ahita olona ivadika toy ny alika romotra lisany. Dia anaikitra indray. Mety hotoferiko faty mihitsy aza fa nga vita ny kaikitra fotsiny. Ny daly sy ny malaso enjehana raha misy bality firana vady aman-janaka ihany sefo Ny anareo koa moa efa natao fampitahorana foana io resaka basibasy io. Mbola isy any amin'ny fotoana tsy hitazonanareo an'iny intsony. Ary amin'izay fotoana izay dia ny hafa indray ny andrahoana anareo. Oka kely efa najary izany Atao ny olona najany anao e. Ny olona mihitsy nefa miaratsy ry mahefa. Mivezivezy mitady izay ho arapa ny satana. Anisan'ny fitaovana ampiasainy amin'izany ny resaka kolikoly. Androany le tsy mba alahady sady mba repo hoe akanaina fa inona ny teo fahasorenana ny hita tonga daholo io karazana fantsy rehetra io. Aleoko mihitsy mandeha mivoaka manala azy any velany ihany fa tsy tao mitovy ihany ny miasa sy ny tsy miasa. Mahazo toa ariko. Nareo aza mba handeha. Vita iny ny tom-pianarana ary mahefa. Dia raina ny tompo fa tafita soa tamin'iny ianao ka hiditra amin'ny tom-pianarana manaraka indray. Dia mba miezama mahafiaraka ilay efa nitenenako anao ireny. Izany akory tsy midika hoe tsy niezaka ianao fa tiako ianao hifaninana amin'ny tsara vitanao omaly. Indrainao efa fantatrao fa tsy ho hita ho atenena tsony mihitsy. Ny resaka tamin'ny CP azo omaly atoandro fa somary naharitra elaela ihany ny resaka iteo. Tsy hitako tsony madama hoy izy ny fomba hitondrako an'iny vadinao iny fa tena hafanenina tanteraka hoy izy.
tsy anafenako ianao izy fa tena tsy ao tsony izy, efa nitoka no mibaiko azy tanteraka. Fa raha misy angamba hoy izy nifelako eto ka tsy ho tafaraka amiko tsony, dia asa raha anao ahoana loatra izy iny. Jereo marina anesy efa Georges ary neny mba samy misotro ihany izy roa lahy. Mba efa maro ihany hoy izy izay zandary fantatro sy niaraka tamiko izay fa hafa mihitsy tia vadinao ty. Fa raha misy fanondroany kosa hoy izy manohy ny teniny no atratrarako azy toy izay nataony izay, dia manasa tanana aminareo vady aman-janany aho hoy izy fa voatery tsy maintsy handray fepetra enjana. Ohatra ny azoko an-tsaina ihany izany zavatra ndraisan'ny fepetra izany ary neny sa efa nanontaniany azy? Efa saika anontany azy mihitsy fa ohatra ny samy varian-dresaka teo dia adino e. Ary sotratra ny sibe mifokatra mala. Mitovy amin'izay koa ny eritreritro fa tsy afeniko anao. Ode! Mandrosoa! Ay vendrika ihany e. Za ihany ka. Mandrosoa dia mipetrapetra. Fa baraka amin'ny maefa be aho Fa misy inona ki? Mama maefa koa azakaina nadiniko. Andraso tonga dia avoakako. Ay ve lelovia nitondrana vomanga fakomaly. Tsy very kiny fa maka toerana. Teo ampandoaram-bary ange avao na tsiaro azy ty e. Na izany aza aloha mipetrapetrahaka faizany dia hijoro fotsiny dia inona koa aloha ny vaovao ankoatr'izay e? Inona moa ny vaovao amin'ity andro vao maraina ity ry mamany Dada maefa no fanena tamiko vao maraina teo za mividy mofo. Asa ho aiza maraina izy iny? Andeha hivavaka hono ianareo e. Fa angamo tsy fiangonana ray ihany ny vavahanareo telo ka. Fa angamo tsy mbola renao tokoa le izy ny vadi-pinoana. Ohatry ny efa reko ihany marina ka. Efa fanontelo ny androany ane izy izay no nilaza hoe andeha hivavaka any ka asa nanandeha any tokoa na tsy? Sady asa botsy koa nge androany. Dia tsy haiko tsony rena mivavaka sabotsy na alahady izay fiangonana hivavahany any na ahoana e. Tsy haiko tsony e. Any kosa angamba izy vao ahita fiovanako. Sady ny azy eny tsy mba mionona amin'izay fiangonana ray e. Fa ahoana? Tamin'ny krismasy lasa teo aneny ianao ka nanondrany. Naninona? Aleo hono izy aloha hiara hivavaka aminareo fa mino fa efa feno izay ny fiangonana any amin'ny zareo. Kosa mba makalaza krismasy koa ty fiangonany. Tsy misy fantatry ny amin'izany rery vony ny fiainanay ato ane ka samy mandeha samy mitady. Manao tony tokantrano mbola avy zany? Zany mihitsy no atao aminay. Rehefa samy tonga teo ambaravara-piangonana indray izay telo mianaka, inona ho ianao ty nataony? Aleo hono izy hitady fiangonana hafa fa atao manepotra koa ny ato izany. Izy amin'io efa mamomamo dia lasa indray ny ianao. Nitereko fotsiny maefa anaraka azy. Tonga teo amin'izany trano hazo lavalava izany hony, nitereny fotsiny maefa hiditra tao. Tesitra maefa dia nahavelany ho ao. Sady voatafilitra hono dia nakaseza. Dia lasa miveriny maefa? Izy kosa very tsy anaraka an'izay sitrapony ao sady olona be doika iny. No ny tonga tany an-trano izy ny ariva, maefa indray no nitabatabainy. Tsy mba namana mihitsy hono lahy mpanary amin'ny sarotra, efa hitany lafa vidy eo le trano azo nidirako teo iny dia mbola navelany lahy any anjabaka. Fa nga efa tena mamo e. Zany izy misotro fefanisaka izay mandalo bary zany ve aminao moramora e? Fa izy marina somary mamomamo foana isak'izay hitako. Omaly izao mba nahagaga fa tonga teo reny namany mpampiady akoho reny nisotrosotro teo fa izy tsy nikasika mihitsy. Izay avoakan'ny apitsony tsy fantatra. Ho afaka amin'izay kosa angamba ka. Mety hitombona ve alika andalo taolana ary madama? Efa ela nandrenesako anambato be voky izany ry reto tsy mbola teraka foana. Nanenay koa aza moa fimpiry izay nilaza hoe hialy izay fa mbola io ihany. Nenay koa ngamba reto mety manao sipa mihitsy aho. Dia vitan'izany ve olona bonaika be iny aky? Indrindra ny tena saka manafika io fa tandremo. Ay ve misy vahiny ato e? Manahoana dada maefa? Sika azy efa mifakahita io maraina io. Marina tokoa zany. Aleo ho betsaka e. Sady tsy vidim-bola io. Fa leo amin'izay koa reto andeha. Zange tsy mandroaka ary madamo vony e. Tô fahatongavako ny mandroaka anao. Ka efa ela ihany izay nahatongavako teo izay rapapany efa tonony kosa angamba izay fa tsy hoe ianao no nandroaka. Ndao indray ariko. Ary azy maefa. Lasa ho anefitra ao izy teo e. Ary inona koa tia mavesatra anaty sakosonao?
jereo e. oe karazana ranomboankazo fa inona daholo ny dikan'izao ry Paoly afangamoa ianao tsy nandeha hivavaka. Ny tena marina dia izao rahaly manao fivadikanina ny ao am-piangonanay amin'izao dia tsy nambary fa ireo no asesiko mandra-pa. Sao ve no atao hoe mifady hanina sao dia anao sinema andray ary ianao ty tokoa moa jeu mofo mamy sy ny sisa izao no mifady hanina. Tsy dia tsy rahaly etso lelafiko mifaladianao raha madio kosa aloha fa tsy amerina toy ireny taloha ireny tsony aho efa impiry moa izay teny fifonana nataonao tamiko izay indrisa nefa ny ataonao ihany no ataonao. Leo ary Paoly leo mandreraka koa izy zany aleo rangaha tsy ova fotsiny sarotra tezaina ny olona ka. Paul mba mifoaza amin'izay ianao fa efa amin'ny folo sasany ane zao maika apirina fandriana Paul le dia raha aliko eo rangaha manapaka toromasotsy fa hoana koa ary reny nofiko ny toy lavabe reny nofinina nanofo ratsy be mihitsy ary rahaly nanofo ratsy be ahoana koa nanofo hoe lasa zandary io ny ahy nofo hoe lasa zandary ve ho ratsy atapitrisana ane zao vao mahalasa ho amin'izany ny anao zany tamin'ny alalan'ny nofo dia vita izy toy izany aiza indray ka zandary miaina ao anaty kolikoly ange ao anatin'le nofo zany veo nofo ratsy ka ianao mihitsy ange hono nanda mafy tsy nentina andraindreo vola azoko avy amin'le kolikoly nofo zany raha iralo no anda vola amin'izao fiainana sarotra izao lozy zany dia gaga tokoa raha iralo no tsy ho tia vola natolotry ny orange eo anilanao na raha inao finaritra tao ny fandaharanao niaraka tamin'ny Mikael mpanjaka ny fahadiovana Yamaha ilaiko tsotra izao Sefopoly tantara mitoy nosoratandra tsy mandresy Jean Honoré François na Ramasy. novelomin'ny Sylvia Arandrinatoandro sy Nanja niaraka tamin'ny Zoma Mirina, Nofy ary Fetra Sarobidy. nandray feo Mamy Arivony, nandrindra ara teknika Aro, nanatotosa Nanja Razafindrakoto.